down with hearts and hope. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imagine trong một tháng quên, até que tão mundial. Betul kan yang dengan cinta kita, até que tão mundial. 我来是文涛，这人只说是那个拿着皮分，我拉是文涛，啥子说非你是多的，他反而非法对子，我拉是文涛，那把我弄来的喽，那把我弄来一点点的喽，我拉是文涛噻，我拉是文涛。你多看点他，我拉是有娃人，不然我连办法不可这样子。Para finir o maço onde o milete mas olha não pode caminho Evangelho da Sara nell'altitù avanti ma fino a se un'ala la rebelli changing me and changing you. We have come with open arms. Oh, let the ancient words manuna sady ny fiadaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany ane ameno ny fiainanareo rehetrarehetra na aiza aloha na aiza amin'izao fotoana izao ka manaraka ny fandarana ity dia tsatsapa fa tsy zavatra tsara ianao eto androany tsatsapa fa tsy ela ianao eto androany ary tsy handray zavatra ratsy ianao androany fa ny fahasoavan'Andriamanitra rameno ny fiainanao aty takariva ity amin'izao efa folapolakandro zao tsika miaraka eto androany itohizan'ny fotoana afaka izay efa nataontsika trano marainy dia samy hita iny tombo daholo tsika rehetrarehetra voninahitra ao an'Andriamanitra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hanomboka sady ny fotoana isika ametraka ny fotoana am-pianatanan'Andriamanitra tsika hiantso an'Andriamanitra isika amin'ity androany ity ny ten'Andriamanitra manao hoe antso dia mivaliko ianao ary raha misy natsoinao tamin'ny herinandro io mety tsy namaly ianao mihitsy ny ilanao zavatra na mety nitaraina anao notadiavinao zany izany dia mety ozy ianao hoe tsy namaly amin'ny mihitsy ny olona tsy nety ny valiana mihitsy tsy mivaliana message sy ny telefona fa androany eto misy afaka mamaly anao ry avy ramanana antsoy dia mamaly anao Andriamanitra amin'ity androany ity tadiava dia ho hitanao izy amin'ity androany ity halleloia misaotra anao zay Jesosy amin'izao fotoana izay hivavaka tsika amin'ity androany ity ry avy ramanana ametraka ny fotoana rehetra izay ataontsika eto indray eo am-pelam-tanan'Andriamanitra isika rehetrarehetra tsika rehetra hivavaka amin'ity androany ity samy indray any tokantrano any samy indray manomana ity fotoana ity manomana ny fotsiny fanahintsika eo anatrehan'Andriamanitra isika amaina Jesosy ifotsika ny misokatra amin'izao fotoana izao ary nazy ihany najantsika azy tonga antsika androany ary tsara ny avy na fanomen'Andriamanitra tombon'andro ianao androany ny fahasalamana ianao noely sy tanjaka ianao ary zany ihany no atongavantsika eto androany isika zanak'olombelona ry avana malala isaky ny tonga eo anatrehan'Andriamanitra isika dia efa nanaovan'Andriamanitra zavatra alohantsika vo afaka tombony efa nisy zavatra nataon'Andriamanitra foana aloha dia ny azy ihany no anajantsika azy atamaseva ngeny avana rehefa ny filomon'Andriamanitra izy efa vita ny famoronana vita ny zavatra rehetra momba ny saedena sy ny zavatra novantaniny izy ireo
Zay izy ireo vao nafantatra hoe iza moa namorona azy. Zay izy ireo vao nahalala hoe Jehovah Andriamanitra no namorona anay. Ary dia niaona tamin'Andriamanitra izy ireo. Miazy ihany rajantsika azy androany. Salama ianao androany. Manana tombon'androm-pahavelomana ianao androany. Nanana nitafiana ianao tamin'ny herinandro. Nanana sakafo nohanina ianao. Notahina ny asanao. Notahina ny zavatra nataonao. Notahina ny ambonanao. Dia tady dio fa reny rehetrarehetra reny ihany dia asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao avokoa. Ary reny ihany natambatritsika androany. Etsika eo anaty ariterahantsika azy. Amin'n'anao Jesosy. Misotranao izay Andriamanitra. Misotra satria dia tsapanay tokoa tamin'ity androany ity Andriamanitra fa nanaovanao zavatra izay tsirairay avy. Notahinao indray izay Jehovah Andriamanitra. Raha tsy notahinao izay tsy afaka tonga teto. Eny na dia nivavanay aza tsy afaka niteny akory androany. Eny Andriamanitra tsy nisy fahatsaranao afaka nitary sainay teto androany. Raha tsy notahinao izay Jehovah Andriamanitra. Tsy nisy zavatra afaka tenenina izay tonga eto androany Andriamanitra. Raha tsy efa nanao zavatra teo amin'ny fiainanay ianao, ny tananao mahery ny asa teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Tsy nitsara fa nikarakara sy nikolokolo an'izao fiainanay izao Andriamanitra, ny tana maherinao sy ny tanam-pahasoavanao, ny famindramponao Andriamanitra, namelo ny fiainanay, ny voankazo tao am-ponao tao mihitsy Andriamanitra, ny faniriana fa mbola mivelona izay amin'ity androany ity. O Jesosy malala misotranao izahay. Misotranao izay fa ny fanirian'ny ny fahavalonay iny Andriamanitra, ny fanirian'ny ny bevola iny Andriamanitra, isan'andro izahay dia hijaly, isan'andro izay dia ho asiana ratsy, isan'andro izay dia ho potehana. Fa ianao kosa Jehovah Andriamanitra, isaky ny mijery anay ianao dia tsy manana saina fa tsy nanisy soana ianao Andriamanitra. Tsy manana fo afa-tsy mitety fitiavana anay ianao Jehovah Andriamanitra. Manarona anay ny famindramponao sy ny fahasoavanao ary mbola tongavana eto androany. Izao fofona mahavelo ety aminay izao Jesosy, tsy mba tany ankafa ny mahazahoanay an'izao. Tsy tany amin'ny Andriamanitra kafa, tsy tany amin'ny patron anay, tsy tany amin'ny olombelona ny nahazahoanay an'izao fofona mahavelona izay iainanay eto androany izay tafahanay miseho eto anatrehanao. Fa avy aminao rery ihany Jehovah Andriamanitra. Avy aminao rery ihany Andriamanitra. Mety ny zavatra vitan'ny olona teo amin'ny fiainanay, mety ny zavatra vitan'ny patron, vitan'ny asanay teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, fa ny kely indrindra reny Jesosy, ny kely indrindra fa ny lehibe rehetra dia ianao nanome Jehovah Andriamanitra. Misotranao izay famitantana dianay ianao tamin'ny herinandro iny, nandamina ny lalanay rehetra ianao Andriamanitra, na nivoaka na niditra Jesosy. Eny na dia nitongotra aza tsy naveranao tafy toy ny vato Andriamanitra, fa nambenanao izay Jesosy, tena nambenanao izay Andriamanitra. Na atoandro na alina, hatrany amin'ny toromasonay andro, amin'ny fiainanay rehetra izay tena tsapanay, fa miambina anay ianao Jehovah. Misaotra anao izay androany. Retinay ny mpanomponao amin'ity androany ity, mahatsiaro fa manana ndraikitra lehibe, mahatsapa tompo fa tokony ho tonga eto anatrehanao, hideranao, hisaotranao, hanome voninahitra anao Andriamanitra na amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Nisy taminay teto ny afaka fanadinana Jesosy, hanomenao anao tsara ambony Jehovah Andriamanitra, hiderana ianao izany. Nisy taminay sitrana tamin'ny aretina, nisy taminay nahita asa, nisy taminay nahita fitita amin'ny olona Jesosy, tsy voatanisana eto Andriamanitra, fa ny ataonay eto androany dia mba mitokana Jesosy. Noforoninao fotsiny izay hideranao, nataonao reny rehetra reny mba hipololotra fideranao any-bavanay Andriamanitra. Atonga anay androany, anana ny fo miteko hideranao ato anatin'ity fotoana afaka ity. Misaotra anao an Jesosy malala, heranao an Jesosy. Anao ny voninahitra Jehovah Andriamanitra, anao ny tena Jehovah Andriamanitra, anao ny laza Jehovah Andriamanitra. Atraty tamin'ny Andriamanitra sy amitrehanao reny aza, fa ianao mendrika Jesosy. Etsika lavitra anambara fiderarana le fiainako rehetra natao anao tompo, anao tompo. Wanao tubugo anambara fiderarana fiainako rehetra natao anao
Mitsaokana Fapanjakana Iderana Anagata Mitsaokana Fapanjakana Yeah.
manatoko. Halleluja, Jesosy manala. Tsy maintsy manaiky amin'izany ny hery rehetra rehefa manala. Natonga eto ianao androany, mety olana natongafanao eto amin'izao fotoana izao. Mety zavatsarotra ny eo aminao amin'izao fotoana izao. Mety ampiangana dia efa teteny aminao. Fa ny hery rehetra dia tsy maintsy manaiky fa Jesosy ny mpanjaka ihany. Ny hery rehetra dia tsy maintsy manaiky. Halleluja. Fa Jehovah ny tompo, Jesosy ny mpanjaka rehefa namanala. Ampanekeo an'izany aloha ny fonao. Ampanekeo an'izany aloha ny ao anatinao. Halleluja. Dia ho hitanao fa anaiky anao ny hery rehetra izay misy eto amin'ity tany ity rehefa namanala. Ampizay hitsara amin'ny tany izay rehetra momba antsika. Betsaka ny olona mety mahomby amin'ny fiainany. Mety ny fiainany. Mety mahazo fahasoavana izy. Mety misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Dia hozy izy ny olona hoe ny heriko sy ny tanjako. Izany anatra be, izany asa be, izany anao an'izao sy izao. Ka mahatonga ny olona indray tsy mety mihety eo anatrehan'Andriamanitra rehefa namanala. Ahitsana amin'ny tany izay momba antsika rehetrarehetra androany. Andatsika nandratra an'Andriamanitra. Halleluja. Andatsika hideran'Andriamanitra. Andatsika hitsaoka an'Andriamanitra. Fa tsy toy izao ianao ratsy izy. Amen. Aza mirehareny amin'ny tenanao. Aza mirehareny amin'ny zava-pitanao. Aza mirehareny ny amin'ny mety fahaizana pahalalana izay anananao. Fa andatsika hirehare amin'Andriamanitra. Terenandramina Jesosy malamy. Tsy toy izao ratsy ianao Andriamanitra. Tsy toy izao ny fiainako ratsy ianao Jesosy. Tsy misy ninina azoko ireharehan'Andriamanitra. Fantatrao ny andohako. Fantatrao izao tenako izao. Taizany misy ahy. Taizany ny andohako Andriamanitra hitanao izany. Tsy misy miafina aminao reny lalana lalovako rehetra reny Jehovah Andriamanitra. Za manokana lavana. Izany foana ny teneniko hoe Jesosy ianao any hoe mahalala e. Tsy afaka eo anatrehanao mihitsy any hiantoka hiteny izany tena inona Jesosy malala. Fa fantatrao tsara ny andohako. Fantatrao hoe taiza. Fantatrao ny zavatra nataoko. Fantatrao ny poirako. Fantatrao ny fahalemeko sy ny fahakelezako. Fa androany Andriamanitra, raha ihira teny anaranao no iraiko. Raha ankalaza teny anaranao no ankalazaiko Jesosy. Fa tsara indrindra ianao. Halleluja. Amen Jesosy. Ihira firamba muvao. Ilaza ny fatsaranao. Ilaza ny fatsaranao. Fatsaranao. Tena tsara ianao. Fatsaranao. Zay toerana misy isehony ny fatsaranao. Ao mahery mamito ny hery ny fatsaranao. Efatramin'izay manando sa tontolo izao. Efateranao lay antony zavatra izao. Jesosy ianao no antony fiainako. Jesosy ianao no antony fiainako.
Haleluya Jesosy. Misaotra anao Jesosy malala. Misaotra anao Jesosy malala fa ianao no antoky fiainanay. Haleluya. Ianao no antom-pisiana ianao. Tsika ny havana malala mila mahafantatra an'izany tsika androany. Fa Jesosy no antom-pisianao io. Haleluya. Jesosy no anton'ny fiainanao. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa avy ny fadiana Estera, rehefa avy ny tady an'Andriamanitra ny havana Estera, dia hiditra tao anatin'ny tranony asa ireo sy mpanjaka izy. Angataka eo anatrehany ny vadiny mba tsy ho vonoana ny jiosy, satria tamin'izany fotoan'izany dia nivoaka ny lalàna fa ho vonoana daholo ny jiosy rehetra. Ary anisan'izany ihany koa i Estera mba tokony ho vonoana ihany koa ary tokony ho faty ihany koa. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa hiditra tao anatin'ny tranon'ny mpanjaka i Estera ny havana malala, dia hoe tenin'Andriamanitra hoe dia niakanjony ny akanjo mahampanjaka azy, akanjom-piandrianana. Izany hoe talohan'ny niakanjony an'iny dia nesoriny aloha iny. I Estera ny havana malala vao lano mpanjaka fotsiny izy, mpanjaka vavy, napakary aso irosy dia fanarana akanjom-piandrianana io Estera. Teny amin'ny foriany akanjony. Ahafantarana azy fa izy dia mpanjaka vavy, niavahany tamin'ny olona rehetra tao an-dapa, niavahany tamin'ny olona teo amin'ny fanjakana fa mpanjaka io fa tsy olon'olom-pona. Fa rehefa andeha hitady an'Andriamanitra Estera dia nesoriny ny akanjony. Nesoriny ny mampanjaka azy, nesoriny ny mampanjaka vavy azy. Tsy nametraka ny tenanao ambony intsony izy, satria mila n'Andriamanitra izy, satria mila Jesosy, mila n'Andriamanitra ny fiainany, mila famonjen'Andriamanitra ny fiainany Estera. Nesoriny aloha ny akanjo tsy ilainy ny mampanjaka azy andeha hifadiana. Io sy ndavenina angely avana malala izany mifadiana izany tamin'izany fotoan'izany. Maheritreretinao hoe mpanjaka vavy no miosy ndavenina, manao lamba fisaonana satria mifadiana, mitady an'Andriamanitra. Tao anatin'ny fanetretena lana hitan'Andriamanitra tao ampony Estera. Na dia izany azy dia nakasika an'Andriamanitra hoe Estera, efa nomeko anao ny fiandrianana sy ny fanjakana. Rehefa mbola vitanao ihany ny manipy amin'ny reny, voninahitra rehetrarehetra reny, aleonao miosondavenona mitady ahy. Aleonao mianao akanjo fisaonana mitady ahy satria fantatra fa tsy misy mahavonjy ny iainao afa-tsy zary ery ahy. Izany raha ny tena teteny aminao ry havana malala. Ianao io tsisy mahavonjy ny iainao afa-tsy Andriamanitra. Ninona mety voninahitra ao? Ninona mety vola aman-karena? Ninona mety toerana misy anao? Ninona mety diplômanao? Ninona mety efa nametrahana anao ny havana malala? Teteny amintsika rehetrarehetra, tsisy mahavonjy antsika afa-tsy Andriamanitra. Andaokontsika androany mba hanary ny akanjom-piandrianana. Mety misy zavatra anatinao tany hatramin'izay nanakana antsika tsy anatina an'Andriamanitra mihitsy. Mety ozy izay hoe zange olona ohatr'izao hoe zange zanak'olona ambony zange tany salam'izao hoe ry havana malala. Tsy ilain'Andriamanitra izany raha tonga eo ianao. Fandaontsika androany teny Jesosy io, raha tsy nona ny fahasoavanao dia tsy ohatr'izao ny fiainako. Androany any eto tena eto anatrehanao, androany iaika eto anatrehanao. Haleluya. Fa tsy nitsinona raha-tsy eo ianao Andriamanitra. Tsy nitsinona Estera, fantatra Estera ny havana malala, fa tsy nitsinona izy raha tsy teo Andriamanitra. Andriamanitra ihany nametraka azy teo amin'ny toerana io. Raha mila vonjy izy dia mbola Andriamanitra koa ny ilainy. Raha mila famonjena sy mitaraina izy dia mbola Andriamanitra koa ny ilainy. Noho izany rehefa tonga ny fotoana hitadiavana an'Andriamanitra, mihintsana ny zavatra rehetra. Anisan'ny mahatonga antsika vehivavy misaron-doha rehefa mivavaka satria ry havana mihintsana ny voninahitsika rehetra rehefa hitady an'Andriamanitra isika. Ny volontsika ny voninahitsika ho hita an'Andriamanitra, fa saromantsika izany mba ho voninahitra Andriamanitra no hita etỳ amintsika. Haleluya. Endrika fanetretena antsika androany teny tsy izao Andriamanitra raha tsy noho ny famondram-ponao sy ny fahasoavanao Jehovah-Andriamanitra. Antsika mifitsika rehetra androany matsapanao fa misy zavatra tsara toy ny fiainanao ka hientra ao anaty Andriamanitra sy ny famondram-ponao Andriamanitra Tsy toy izao ala tsy fahasoavanao tsy toy izao ala mbola tsy famindram-ponao
Sasatry ny mangatapahavaky isanandro satria reraky ny fiainana fona tsy mety mahita mihitsy satria rehefa mahita tsy mahafantatra an'Andriamanitra ny hafanana. Ny olona anankiray ho asian'Andriamanitra soa, omen'Andriamanitra fahasoavana, dia ny olona anankiray arakaraky ny hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainany, hanaovan'Andriamanitra zavatra eo aminy no manamafy ny fitiavany an'Andriamanitra. Izany ny olona rehefa namalala hanaovan'Andriamanitra zavatra. Izany ny olona rehefa namalala mahafaly an'Andriamanitra ny manao zavatra amin'izany olona izany. Androany ianao, andaontsika androany, hiteny ao anaty an'Andriamanitra indray Jesosy hitindra ihany eto. Nafinaritra mafy izy no vavolombelona rera vavy anankiray. Isaky ny avy hanaovan'Andriamanitra zavatra izy, mahita voninahitra Andriamanitra izy, mahafalimbavaka izy amin'ny fiainany, dia zao foana tenany Saint Jesosy, vao maika indray ahy fikitra amin'ny mama. Fa maika indray tena aminao mpanao atsiana aminao fa anao mandrakizay ihany. Ny olona ohatr'izany rehefa namanao tsy mba ho adinon'Andriamanitra na oviana na oviana. Tsy ho adinon'Andriamanitra na oviana na oviana. Aleluia. Fa androany tena tenen'indry Jesosy manao hitindra ihany tonga eto androany, hanavao ny fahalona-tena teto anatrehanao Andriamanitra. Fantatro fa izany no ilainao. Isika ngery avana betsaka ny zavatra ilainantsika amin'Andriamanitra.
ilayntsika ny fanasitranana, ilayntsika ny famanana olana, ilayntsika ny zavatra ny fandrasena amin'ny ady isan-karazany sy ny sisa ravana. Raha asena amin'ny tanisa ianao androany, misy taontsika manao lisitra rehefa mifady alina dia tenena hoe sorata ao ny zavatra izay anatanao. Fa izany hoe ravana miteny fa maro be nge zavatra tiantsika amin'ny tanisena. Misy taontsika miteny mihitsy ireo ihany aloha fa ataoko anankidimy ihany Andriamanitra aloha ny fa ohatrany be loatra. Fa za dia teny anao fa mbola kahie anankiray aza misoratantsika, mbola tsy ampy izany raha zavatra tiantsika ho azontsika amin'Andriamanitra. Fa ny an'Andriamanitra ravana mitokana ny zavatra tiany amintsika, ny tenantsika io. Io fotsika io ihany no mba ilaina. Io tenantsika io ihany nge mba tadiavina. Andriamanitra tsy mitady zavatra maro be amintsika ka anao lisitra amintsika ihany koa izy reto avokoa tsy maintsy mba ataonao amiko tsy alavana. Fa io tenantsika io mba ilaina. Io fotsika io mahasamotony azy io karoany na dia fasana an Jesosy teto tany mihitsy na afaty an Jesosy teo ambony hazo fijaliana mihitsy ny mikaroka ny fotsika io ravana. Androany tena hoe Jesosy malala ity ahy tonga eto Andriamanitra, no tadiavinao ahy dia hitanao, no karoanao ahy Jesosy ahy dia hitanao. Halleloja. Ankehitriny koa mba mahitanao Jesosy malala. Aza asianao condition, aza asianao fifanarahana, aza asianao ravana malala fepetra ny fanarahanao an'Andriamanitra. Ateneny fotsiny aranesan'i Jesosy malala anao vao eto anatrehana ny fanorako ny tenako anao ahy. Betsaka ny olona ravana manao paky tamin'ny devoly. Izao ny zavatra tenen'ilay olona anankiray izay hita teo amin'ny tambazotra selasela teo. Manao fianganana izy, manao ny devoly. Dia izao ny zavatra teneny hoe zaho ozy izy raha mivadika amin'ny fianganako ahy dia aleoko ny lohako mitapaka, aleoko maty toy izay za hivadika amin'ny zavatra izay lazaina. Aiza ho aizitsika eo anatrehan'Andriamanitra, manahoana ny mampanekentsika eo anoloan'Andriamanitra, inona ny mazavatra fitanteraka ao teo anatrehan'Andriamanitra. Ndazika androany ana faondra eto anatrehan'i Jesosy hoe za Jesosy ahy eny hatramin'ny farany. Atao fisonia mihitsy androany ny fampitonao an'Andriamanitra hoe eny Jesosy atao fisonia mazava tsara. Halleluja. Fa eny ny fampitonao Jesosy, eny mandrakizay Jesosy malala. Dia arakaraka ny androsoanay manao ny asanao, raha io no atsapanay eny, fanombotra aminay eny,
hitako eto sary hitako eto hoe tahaka misy boky eo anoloanao rakitra ny voadinao sy ny zavatra rehetra ny teneninao tamin'Andriamanitra dia ery ambany ery ianao eny amin'ny farany dia manao sonidy itsika ny zavatra eketsika tsy manan-kery iny raha tsy misy soni ninona zavatra eo anoloanao taratasy eo anoloanao dia tsy manan-kery iny raha tsy misy soni rehefa malala fa ery ambany ery tena ohatrany hitako eto mihitsika rehetra manao soni taratasy hoe Jesosy eny mandrakizay haleluia lui approuvé ozy izy tsika dia eo ambanitsika manao soni zany angery hafany mahatra n'izany Andriamanitra amin'izao fotoana izao mahatra olona Andriamanitra amin'izao fotoana izao mitady olona mba hanao azy n'izany Andriamanitra amin'izao andro faran'izao rehefa malala hoe eny Jesosy mandrakizay ranompoako ana haleluia tianao ange izy hafany atady adio tsara fa raha Andriamanitra no mitady condition tamintsika vao namonjy atsika tsisy velona antsika naray azy tsisy voavonitsika reto na dia iray azy haleluia fa Andriamanitra namonjy atsika tsy nila condition tamintsika izy rehefa izy Jesosy no ndresaka tao an-danitra tao tsy nisy tsy nanontany ny hevitry ny olombelona tetỳ an-tany izy hoe manahoana ny hevitrareo alefako ve Jesosy atao nitsangatanana asiana latsabato asiana fifidianana ahoana ny hevitrareo alefako Jesosy sa tsy alefako miandry ny teninareo aloha tsy elevana ozy izy Andriamanitra tsy ilaiko akory ny manontany andreo olona ireo an'izany fa satria tiako ireo dia fantatry ny mahasoandreo fantatry ny amonjeko andreo fantatry ny ataoko andreo haleluia androany anjaranao indray mpamiteny androany hoe Jesosy manao za satria za efa novonjenao dia za Jesosy mba heniko ny Jesosy ny teny hatramin'ny farany Jesosy eny ny teniko haleluia ataontsika indray tiako fa ely izy ty tsy nataontsika teto anaovantsika voady ao anaty an'Andriamanitra hatramin'ny farany Jesosy hatramin'ny farany etsika senao etsika senao fantatry ny olona tsy fantatry Jesosy fa etsika senao hatramin'ny farany etsika tikana tena mamiko Thank you.
Jesosy hatramin'ny farany antsika. Amen. Teneny mihitsy afana malala. Zany farany zany engeny afany eo amin'ny Andriamanitra mandrakizay engeny dikan'izany afana malala. Tsy mifarany eto an-tany izy zany afany fa mandrakizay ny dikan'izany. Hatramin'ny farany ianao raha ny eto an-tany dia hoy Jesosy manao hoe 70 taona hoe Andriamanitra. 70 eto fa ny ao aorianany zany. Aleluia. Ny ao aorianany zany dia mandrakizay. Zany mbola ampanantenan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra kely afana ty anao hoe Andriamanitra. Inona zao ny zavatra tsy efa nilalovanao io? Za mino fa ianao raha tonga eto mety mandalo aty ianao androany. Mety misy zavatra sarotra eo anoloan'ny fiainanao eo fa sao anontany io fotsiny ny tenanao. Hatramina olombelona anao, hatramina terahanao, nisinao impiranao izay nandalo aty. Impiranao izay no efa tena tsapanao mihitsy reraka tamin'ny fiainana kivy ianao fa mbola eo ianao tafatsony. Mbola eo ianao tafatsanina. Aleluia. Satria tokana ny antony, satria tiana Andriamanitra ianao. Satria tsy fon'Andriamanitra ho potika tao anatin'ny olana ianao. Tsy fon'Andriamanitra ho faty tao anatin'ny aretina ianao. Tsy fon'Andriamanitra ho resiny ny ady ianao. Tena tsara ianao. Aleluia. Ary androany raha mbola misy olona tonga eto mahatsiaro faresina reraky ny ady. Andrany Andriamanitra mbola nangana anao indray. Andrany Andriamanitra mbola vonona manao tsotra ny tanany. Anangana ny fiainanao. Hanamboatra nay ninika taona eo anoloanao. Fa spesialista n'Andriamanitsika ravana. Mpanamboatra tanimanga ravana malala. Mpandrafitra ravana ny asan'i Jesosy. Mahay mandrafitra fiainana io Jesosy io. Mahay manangana fiainana io Andriamanitra io. Mahay manangana fiainana io ravana. Na ny maty aza natsangana io. Halleluja. Nataontsika izany Jesosy. Satria tianao aty mbola narenonao ahy. Mbola narenonao ahy Jesosy. Pananga
nahoana andriamanitra hatramin'izay tsy nanary ianao ko nahoana izy androany nanary ianao tsy manary ianao zany Jesosy raha fanamarana tianao andriamanitra azakivy ianao ekena fa ny zavatra miseho sy ny hitan'ny masontsika mahakivy fa fantazo fa mbola misy ny tsy hitan'ny masontsika navana mbola misy ny tsy hitatsika maso aleloia any ambadimbatika any miasa andriamanitra ao anao ifahatongavanao eto tsy tongatonga fotsiny eto ianao tsy tongatonga ho azy eto ianao fa misy zavatra tian'andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainanao misy antony lehibe aleluia misy antony lehibe tian'andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainantsika aleluia nahoana ianao no kivy nahoana ianao no kivy nahoana ianao ny tanondrika ary nahoana ianao ny antso sanatria amoy foka ny antso fafatesana tsy alavana malaka Jesosy raha tonga tety ny anafoana ny fafatesana natongavan Jesosy tety ka raha kristianina isika mino an Jesosy isika dia aza fafatesana anao tsonao fa antsoe Jesosy anananao fiainana dia fiainana be lehibe aleluia ao aminy misy an'izany voasoratra ho antsika amin'ny teny fikasan'andriamanitra natao anao rendretra aza kivy ianao aza manaiky ho resy ianao eto amin'ity fiainana ity fa mpandresy ny antsonantsika fa tsy resy rehefa namarana tianao Jesosy totsika ty anankiray tia ao anin'izay dia iomakomana ao amin'ny tenin'andriamanitra tsika ampahirezo ny fonao androany za androany tena manentana antsika rehetra izay tonga eto anaraka tenin'andriamanitra ihany koa rehefa veo satria inao fahaheritsika amin'ny tian'androany ity aza vera hitanondrika ny fonao fandatsika androany ny fampahery mpahirezo ny fonao aza manaiky ho resy foany zany aza manaiky kivy zany famorana Jesosy
Manasatsika rehetrarehetra ahatra tamin'ny farany fa aka mandray fanasana ihany tsika raha ka raha tsy mofy ihany iveloman'olona fa ny teny rehetra loaka ny vavan'Andriamanitra androany a tsy mofy ihany no raisinao fa ho raisinao eto na ny ranom-boloboka azy halleloia ho raisinao eto na ny amponga ben-danitra ho raisinao eto ny aviavy tena tsara fihinana maretatra amin'ny farany ianao tsy mivoaketo ianao androany raha tsy mandresy tsy mivoaketo ianao androany raha tsy mahely raha hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao raha hivavaka tsika dia azo ataonao ambany zavatra mivavaka alohan'ny toriteny fa mitenena mihitsy ianao androany Jesosy ity foko ity amafazo vo ity fiainako ity amafazo zezika indray androany ianao nenina ity avy avin'ny fiainako ity dia arotsany aminao ny vo arotsany ao ny vo amin'ny be dehibe ho fiainana mandrakizay amin'ny fiainanao sotranao zay Jesosy sotra fanamasina misotra Jehovahandriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra teto androany misotranao zay ny amin'ireny hira fiderana sy ny tezana loaka ny vavan'ny mpanomponao misaorana ny anaranao reny avy aminao reny Andriamanitra dia raina ny anaranao io Jesosy ity toriteny ity mba hipaka anatin'ny tokatrano tsirairay avy amakivaky ranomasina amakivaky elanelatany amakivaky rindrina rindrim-bato rindrina biriky amakivaky tafitrano ka ho tonga ny anatin'ny tokatrano ny anatin'ny fonony olona tsirairay avy taka ny sabatra roa lela dia hitsatoka ny anatin'ny fonay tsirairay avy ary takan'ireo vona fafy izay namoa avy zato eny sy avy enimpolo eny Jesosy malalo tsy ho voatsainiko ny vorona-piasa dia ta io zay teny aloaka ny vavaka ho sorana amin'ny rananao Jesosy tsaky ny fehezan-teny ray tena hoe akasika sy atorotoro ny fonay tena anaitra ny toromasom-panahinay ary anasitrana ho balsama manasitrana ny fely rehetrarehetra ho zay tonga eto Jesosy misaotra Jesosy malalo dia vositsakana fatrambolanao tsy afaka hitsainiko tsy afaka lelingelona ihany koa connexion sy ny fitaovana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sapata halleluia amen anao hira anankiray tsika ifampaherezantsika dia angataka amin'Andriamanitra tsika alofo zay Andriamanitra raha mandalo ady mandalo olana ianao Andriamanitra maritra alofa n'Andriamanitra mba lelany pamonjy ahy Andriamanitra halleluia apingako famonjena sy marina fa tsy Jehovah tsika apinga sy famonjena ho atsika halleluia alofy atompo fa miaraka aminao fa miaraka mina satria ny tena arovy amin'ny sanjonao halleluia
Yalanjalu fakwisadu alam batu zairaferaku iwaminawi tueraku yananundama finyanundamu yalanjalu fakwisadu alam batu zairaferaku iwaminawi tueraku ilefitra anatrian'andriamanitra iariko ambany iratr'andriamanitra sika ambany sambany eo ihany alovalovy atompoa
Halleloia. Minao fanahery anao tanaty niriny a tena nanamarika zavatra be fotoana ngezaka teo amin'ny fiainana. Rehefa tena natao anaty ady dia niriny nika ikiako misantsy sosialika aminao ambany elatrano toerako. Halleloia. Na manonja mafy aza mialondrano tsy maintsy manonja fa mifantarina mipetraka izy anao no mialaka iza mitokisanao fa mialondrano tsy maintsy manonja ary tena mitopatopa io ho an'ny olona rehetrarehetra. Fa ny mahasamihafa azy dia fantaro aiza anao ny alika, aiza anao ny toetra. Topontsika rehetrarehetra faly be mahitanareo sady manonona atsika rehetra sabata fifaliana fafinaretana fitsarana ho atsika menakavy faly be tenako mahitanareo. Tahin'ny tompo Fabiola, Mario Elali, Erika, Tahin Jesosy, Loteny Ekdony toerana misy anareo, Fabiola ny Koweity, Mario Elali Koweity, Erika eto France, misaotra anareo amin'ny J'adore BDB, izay koa Angelina Diamant Chine, Jessica Patissy France, tonga soa ary Tijanay de Madagascar France, Marie-Jo États-Unis. Tahiny tompontsika rehetra tonga soa Koda Léonie Koweity, Angolina Rodriguez Arabie Saoudite, Eliza Tiala Koweity. Alléluia. Tonga soa daholo Antonirina Botona avao Liban, Tily Amboaramiel France, Angèle Pagès France, Tojo Allemagne. Tonga soa daholo tsika menakavy faly be mihitsy mahitanareo maretatra amin'ny farany daholo. Ijery ten'Andriamanitra tsika androany fampahery Tina Rakoto Arzaka eto France, Razana Zo Sylvie Koweity, Naina Mainso Italie, Arabaina, manoloka mamy anareo tsiray avy tahiny tompo daholo dia tonga soa. Ijery ten'Andriamanitra avy hatrany tsika ny ten'Andriamanitra izay jerentsika eto androany dia ao amin'ny bokiny Isaia 8:50 manontolo no jerentsika eto androany. Tahiny tompo Niaja Berta Sarindra Raengo ao Madagasikara ao tonga soa daholo. Isaia 4:50 novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anotarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony. Halleluia. Amen. Io koa raha Antanina Marie Charline Smirasa any Madagasikara, Lovritina de France tonga soa nareo. Marina Tiana Canada. Isaia 4:50 fa tsy 5:20 azafady. Amintsy Makarina tonga soa. Isaia 54 novakitsika androany rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anotarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony. Lavalava le verset ty raha toe chapitre anankiray mihitsy moa no vakitsika. Itody raha olo soa tahiny Jesosy ihany koa dia tsy ravanareo tsiny fa lomjitsy amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Alleluia. Isaia 4:50 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miobiry momba ianao izay tsy niteraka. Eny velomy ny oby ka manandrata feo dia anao izay tsy mba nihetsi-jatsy. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny mpanambady ho Jehova. Arao ny toeran'ny lay ianao, arao ka ho enjanona ny ambaindainao, aza vera izy ketrona, aravao ny kofehinao, raha horeny mafy ny tsy mandainao, fa hitatra ny amin'ny akavanana sifitra ny amin'ny akavia, ary taranaka ao ahazo ny jentrisy ka dia asiny ny mponina ny tanàna lao. Halleluia. Aza matahotra fa tsy menatra ianao ary aza mangahy fa tsy avela mafabaraka ianao, fa ho adinonao ny enatry ny fahatamoranao ary tsy hotsarianao itsony ny tondro masonao fony mpitondra tena. Janontsika eo aloha. Eto zany dia misy baiko, misy fiomanana, fampiomanana, misy fiovana ary fiovana ho amin'ny tsara satria zao ialehibe. Ialehibe. Ny poatsika ihany ngamba no mety zavatra tsika zavatra ratsy amin'izany mialehibe zany ny mitombo ny poaro. Efa mitentsika hoe tena Andriamanitra ialehibe dia fiovana zany, fitahiana zany, fahasoavana zany. Alleluia. Ary eto ny olona sena miomana dia ny olona tsy mbola nioby hatramin'izay satria ito zao manao antsoava momba Andriamanitra. Ny momba zany dia ny tsy miteraka. Rehefa tsy mbola miteraka fahasoavana, rehefa tsy mbola miteraka fitahiana, rehefa mbola tsy miteraka arabaky teny, asen'Andriamanitra mioby. Asen'Andriamanitra manandra peo, manandratra ny feo izay mbola tsy nihetsy-jaza.
misy olona any maniry azamba hetsi-jaza zany tantarany rehefa rehetra ny hetsi-jaza tsy mbola ny hetsi-jaza satria hoe momba androany ny ten'Andriamanitra dia anetsika antsika indray androany amelona ny oby ao anatintsika fa misy fanantenana ngeza be ao ambadika Isaia 45 raha ny ten'Andriamanitra hoe zanaky ny mpitondra tena dia maro no zanaky ny mpanambady ho Jehovah, manambady ho Jehovah. Zany hoe tahaka ny milaza zany hoe le momba io miomana ary ny momba ny olona sarotra miteraka rehefa miteraka eo dia maro anaka izy hoe io le tsy miteraka io mahafantatra olona mihitsy nisy olona zay nentina mbavaka ela be mihitsy tsy nahazo zanaka izy mivady nentina mbavaka efa mba nandalo teto amintsika teto koa zany mba nentina mbavaka fa rehefa nivavaka dia teraka rehefa teraka vetivety kely ohatry ny elatsika tonga dia anakiroa zanany ny sasany rehefa misy anankitelo ao anatin'ny fotoana fotsy satria miazakazaka be mihitsy le fahasoavan'Andriamanitra. Raha iainanao ty Isaia 45 ty androany mila mahatratra amin'ny farany aloha nareo 70 menadary eo haleloia dia ho tanteraka amintsika hoy ny ten'Andriamanitra zany fiomanana daholo alalao ny toeran'ilay ianao aloka ho enjanona ny ambainday anao ka azaka le isiketony alavao ny kofehanao ary aoreny mafy ny tsy mahadainao fa hitatra ny amin'ny akavanana sy ny amin'ny akavianao ary tarakoa ahazo mitsentina izy ane tonga dia mbola tsy tonga koa aloha le zanaka Andriamanitra rehefa miteny dia atateraka ary vo tamin'ny tenandritsika ny resaka momba ny finoana rehefa nitenenina tamintsika fa ny atao hoe finoana dia mino manatena ny zavatra izay mbola tsy hitanao akory manatena ny zavatra inonao iny dia tsy maintsy tonga iny dia miankina amin'ny zavatra tsy hitany masonao ianao mbola tsy eo zany le zaza mbola tsy eo le zanaka be dehibe fa nilay aloha novetarina voalohany androany ianao andao tsika rehetrarehetra androany anamboatra kely ny finoantsika indray ny finoantsika hatramin'izay tonga mihitsy aloha le izy vo mino hoy sy Tomasy hoe zany aloha tsy mino an'izany raha tsy mahita hoe io Jesosy be dehibe tamin'nisy olona tsy mbola nahita an' Jesosy koa fa efa nidiran'Andriamanitra fa nitsangana Jesosy. Tomasy tsy anisan'izany ianao aza manaiky ho Tomasy androany fa androany mbola tsy tonga le zaza hitaro alolon'ilay ho ataonao aizy reo rehefa tonga eo reo tsy maintsy ho tonga ny mahatonga n'ilay tonga dia ambanina meo satria Jehova no niteny Jehova no niteny aminao ro momba hatramin'izay nylay ianareo mivady any za rehefa mitondra mbavaka olona dia za zay ny finoko olona tsy miteraka entina mbavaka zao dia naka tao dia mividana tao dia mividana berso tao dia mividana berso fa tsy manita dia andana mandrafitra mpandrafeto berso ataovy eo amin'ny efitranon-jaza kely zay ndry le finoana alalao fotsiny aloha ny toeran'ilay ianao fa Jehova rehefa niteny ianao loia anatanteraka izy zay ary mahamle toky Andriamanitra ny 14 aza matahotra fa tsy menatra ianao le menatra amin'io le ohatra ianao hoe tena efa nanitatra n'ilay nefa tsy sinininy zay ndry le izy eo le enatra hoe vitanao zany le izy fa tsy vita akory mitarinao le ray fa tsy sininina akory iny le mahamenatra atsika mahatonga antsika tsy anao hetsika zany sy te anao hetsika meloha zany tsika zao rehetra tsika sao mba menatra sao mba mivoaka menatra eo tsika sao mba mivoaka menatra fa ny ten'Andriamanitra dia nivavatra amin'ny temany hoe aza matahotra fa tsy menatra ianao ary aza manga efa tsy ho avela fa baraky ianao raha mbola Jehova mifampitatana aminao tsy ho afa-baraky zany ianao ry avako tsy ho afa-baraky zany ianao fa ho adononao ny enatry ny fahatanoranao ary tsy ho tsaronao itsony ny tondro masonao fony mpitondra tena tsika zany rehefa le mbola le mpitondra tena iny dia inona ny zavatra mitranga amintsika
voatondro maso foantsika tondron'olona motra iny raha tsy miteraka iny raha tsy mba metsy jaza iny ikely lay itery lay teritery ny lay anareo menakavy dia reny ao anatin'ny voatahiry anatin'ny saitsika ao androany Andriamanitra vonina mafy omaly aho mijery misy vidéo zay nijereko dia misy olona mpiasa amboniny reny service secret reny mpamono olona dia misy zavatra natsofoka anatin'ny lohany ahafahana miconnecté ny ati-dohany amin'ny ordinateur dia avy mamono olona izy dia tonga dia réinitialiser to dia fafana aloha fafana anaty mémoire tsy mankadiditra za tonga ka avy mamono olona efa nisy zany efa hatramin'ny eto sika moa tsy mahita an'izany anantsika zao mamonjy fotoam-bavaka androany ka raha ohatra le ati-dohantsika efa nisy an'le puce kely afaka connectena amin'le ordi dia mihaino toriteny ianao androany fa voavita ny toriteny dia misy olona mamafa fotsiny any manao supprimer le olona fotsiny sélectionner zay toritevana zay dia validé dia c'est tout de suite tsisy antanina ny olona ianao inona ny toritenareo androany na moa nisy toriteny olona ianao voafafa fa androany Andriamanitra mba hanao an'izany ihany koa fa Andriamanitra tsy hampiasa ordinateur fa ny atonga an'ireo zavatra ireo hoadinonao tsy tsaronao tsony no le zavatra mitrango aorinan'izany no le zavatra mitrango aorinan'izany tsy hoadinonao tsony zany anao tsy ny kiraro zany taloha fa nandeha tongotra amin'ny fotoana manana kiraro be dia be ianao dia tsy tsaronao tsony ny esoesin'ny olona tamin'izany efa dokadokan'ny olona mikiraronao be dia be ve zany nanamanao ohatr'izany izy tsy nananaka izy ireny tsy nanana kiraro tamin'izy nianatra dia mividy kiraro am'izay izy dia nomezan'ny olona ay nanao kiraro mba nanao kiraro izy ny olona sady nomeme mpianatra na alahelo izy lasa ny asa am'izay izy tatena nanambola be fa varianao fa nisan'ny kiraro zany olona zany tsy voaisa kiraro tenisy be dia be ao hatrany satria zay naoly azy tsotsarovany tso zay ny azo mba namparary azy fitan'Andriamanitra mamparary anao io hitan'Andriamanitra io andatsan'ny olona sy aneson'ny olona anao io androany Andriamanitra manao fanekena aminao raha mino ianao raha manaiky ianao ho tsotsarovanao tsony hoadinonao ny enatry ny fahatanranao dia tsotsaronao tsony hoe ty za dia mpitondra tena tsy nanananaka ty za dia tsy mba niety jaza taloha ty za dia tsy mba nitrotro zaza taloha fa ho tahako ny zany satria dia izao ny ten'Andriamanitra hitatrany amin'ny akavanana sy akavia anao ary nitarana koa azo mijaintana izy halleloia baritaka amen andingana kely tsika aty lavalava ty raha toriana daholo vakiana daholo andiny fahafito indray mpimaso mojany nafoizako anao fa amindra fo lehibe kosa nampodiko anao tamin'ny firehetan'ny fatezerako nalafenako ny tavatra taminao indray mpimaso monja fa amin'ny famindrako mandrakizay kosa ny amindrako fo aminao Jehova mpanavitra anao inona moa natonga ny fahamombana teto raha vakitsika zany ny ten'Andriamanitra ny nahatonga le fahamombana tsy zavatra hoe voajanahary tahaka ny fahababon'ny zanak'Israely ao ambadiky ny fahababon'ny zanak'Israely dia nisy fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa Andriamanitra zany no mirehatra amin'ny fahatezerany amin'ny olona anankiray mety momby ny olona iny mety baby ny olona iny mety tena marary ny olona iny fa ny zava-mahafinaritra dia izao ao amin'Andriamanitra ny zavatra ratsy indray mpimaso fa ny zavatra tsara mandrakizay ao amin'Andriamanitra na nitazon'Andriamanitra ary tsisy indray mpimaso fa tsy maintsy asiny io mba hisin'le tsara mandrakizay indray mpimaso sisy nafoizako tsy maintsy nafoy aloha ianao vao nalaina indray ao ambony iny Andriamanitra miteny zahako mivadinareo e tahakana hoe na mivady rehefa le avy miady ka miverina mifankaty avy eo oay tsisy ohatr'izany mahatonga an'Andriamanitra afoy an'le olona mba hatsapahan'le olona hoe tena zany fiainako tsitsana taiza taloha nisy an'Andriamanitra andeha hiverina amin'Andriamanitra ka
fa andray ampimaso ny fatezera sy nafoizana fa rehefa iveriny ny olon'iny dia amin'ny indra fo lehibe mamelana azy. Zavatra ataontsika zany dia zao, ao ambadika io zavatra nahazo anao io a, mitombona mihitsy misy alerin'Andriamanitra ao. Any ohatra ny toritentsika maro, ao nazy izy Bartimeo jambo, ry Jesosy zanaka Davida manondrafo amiko, satria fantany fa ny mahatonga n'izao zavatra iainana zao mbola tsy nahamindrana fo izy, fa amin'ny fotoana izy hamindrana fo dia mahiratra ny masony, miala ny akanjony, mampahatra azy manaraka an' Jesosy. Nefa ny Bartimeo jambo ky lasa nanaraka an' Jesosy, miatsambotra tena nanaraka an' Jesosy ny mila fidirana. Alleluia. Andininy fa amiko zany izy andiny fa sity dia tahaka ilay ranonoa ka toy ny anianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay ranonoa dia toy zany koa ny anianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mampianao tsony aza. Oriavana za tsy mahita teny mahamoatra an'izany hoe Andriamanitra hiteny hoe tsy tezitra amiko izany tsony. Nisy fotoan'Andriamanitra tezitra be tamintsika, fa rehefa miverina io fitiavan'Andriamanitra io tonga dia mianina mihitsy izy tsy ho tezitra tsony. Andriamanitra rehefa faly amintsika, na io voninkazo io ary mitsika amintsika, na io masoandro io ary na io toetrandro io ary manisy soa antsika ary avako malala. Rehefa Andriamanitra faly amintsika, na vato-kolonjy io ary afaka nisy soa antsika fa teneniko anao izany. Rehefa Andriamanitra mifaly amintsika, ny zava-manodidina antsika irahan'Andriamanitra, anao izay hafaly antsika. Miara-miasa fotsiny aso izay tian'Andriamanitra ho ny ten'Andriamanitra. Alleluia. Ary ty misy fianianana ngezabe Mario Baibolinao andiny fafolo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra na dia tsy hetsika aza ary na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba miala aminao ny famindrapoko ary tsy tsoka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Alleluia. Alohan'Andriamanitra zany ny avoana no mihetsika, toy izay famindrapony. Alohan'Andriamanitra zany tendrombohitra, raha mahita tendrombohitra mifindra zany ianao dia azagaga, fa alohan'Andriamanitra mahita ny tendrombohitra iny mifindra, toy izay anana ny famindrapony aminao. Alleluia. Toky ake zany ravo, toky. Toy ihany tsika, ianao io izay afotofotony tafidrivotra sady tsy manana fampiononana. Izavy izy zany reo ory afotofotony tafidrivotra amin'izao fotoana izao. Za mino fa misy olona hafa miheno atsika mihoatra noho ny isan'andro eto. Eto zany mety misy olona tena ory sady afotofotony tafidrivotra. Mety amintsika rehetrarehetra ireo ihany koa. Ory dia afotofotony tafidrivotra. Todika aminao Andriamanitra andro. Todika aminao Andriamanitra andro. Izany tsy manana fampionona, misy olona tsy azo ampionona intsony, ary mety koa tsisy mampionona fotsiny tsotro zao. Zay loha atao manana mampionona, fa aminareo mety tsisy. Alleluia. Todika aminareo Andriamanitra andro. Androany misy sambo kely ny fiainanao mitopotopo eny amin'ny ambony ranomasina araka le klipy hitantsika teo mihitsy. Tsy vitanao intsony na dia mandefa mandatsaka amin'ny vatofantsika ao ary. Tsy manikotra intsony ny vatofantsika. Ohatra n'ireny sambo kely entin'ny tsunami ireny ny fiainanao. Mbetika tonga ary, mbetika alefa ny olona ary, mbetika mipitika ary, mbetika tsy hita ary. Misy olona manta mihitsy hoe mba aiza ary zay izy zay. Dia ny olona rehefa tafita ngenao io. Ianao ty mbola sasatra mitety fotoam-bavaka, mitopatopa ery, dia mitopatopa ery, misy anao daholo. Ozy ny iny efa tafita, mbola tsy tafita. Mbola mitopatopa, afotofotony tafidrivotra. Fa raha mety ianao adiny ray, sisa mangatahana aminao. Ajanony eto Andriamanitra le, aiza izy tao, andatsaka ny vatonao. Amin'ny antomoly, andatsaka ilay vato fatsika mba hamikotra. Adindray ihany ny angatahana aminao eto androany. Somba eto ilay vahaolana, somba eto ilay teny fikasana, somba eto ilay teny fampionona, somba eto ilay teny fampanantenana ry havana.
ampitsahatra ny onjam-piainan'ny fiainanao any Andriamanitra. Iteniny rivotra ny Andriamanitra va mba hiatokely aloha topatopanao io. Tamin'ny herinandro izy zao inavy tsy sampitopatopa ny sambokely ny fiaranao, sambokely ny fiainanao. Nanomboka alatsinainy dia niatrika aretina. Sitrana ny aretina ny talata tsisy ny vola. Nisy kely ray vola ny larobia tonga ny mpanendaka. Lasa indray ny mpanendaka tonga ny tompotrosa. Tsy mipetraka mihitsy aho izy ianao. Ianao izay ory sy afotofotony tafidritra sady tsy manana fampinoana. Indro za tsy mifandarana ny ramoka izao, tsy rado rakoto salama. Jehovah Andriamanitra andatsaka ny vatonao amin'ny antomody. Hanorina ny fanambaninao amin'ny safira, mafy angezany tafany. Ataoko robina ny tilikambo madinika ao, sy karbonkoly ny favahadao azo farak'izay mafy. Ary vatosoa ny faritanao manodidina. Ary zanakao rehetra samy tonga ho samy efa nampianarin'i Jehovah ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Neny efatra mivola amin'ny fahamarinana no ampirenana anao. Aza manahy ny fampahoriana fa tsy atahotra anao, na ny fampatahorana fa tsy hanakaiky anao zany. Na dia miara-mioka aza, raha dia misy miara-mioka aza dia tsy avy amiko zany. Ary nizaniza miara-mioka amenanao dia ho tonga iandany aminao kosa. Lakile an'io le 5:12 amin'ny fahamarinana. Amin'ny alalan'ny fahamarinana zany no ahafahan'Andriamanitra mampiorona anao, manome toky anao, tsy hanana fanahina ny amin'ireo fampahoriana, ny amin'ireo fampatahorana izay mahazo anao. Ary nizaniza miara-mioka any ambadimbadika any. Ho gaga ny sy olona iandany aminao. Afa iza daholo eto izy anao azadinao avy ioko ta. Miara-ioko amely anao reny. Ino zay fa nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin'ny alina ka mahavita fiasana anaovany asany, ary za koa nahary ny mpandringana mba handringana. Mino mavita amin'ny folo izay tena herin'ny torotejika androany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsisy ampino. Ary ny lela rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Zany ny lovam-panompon'i Jehovah sy ny fahamarinana avy amiko, hoy Jehovah. Halleluia. Amen. Any ambadimbadika any amin'izao tsika miteny izao, misy fiadiana foronina, misy fiadiana mboarina any. Rehefa hiady ny miaramila, reny mpamboatra bala na mpamboatra bomba reny, dia fatiny foana ity zao hitsatoka ny anatin'ny amon'olona ity zao. Andeha ty bomba amboariko ity zao aniba tanàna anankiray dia tseko hoe faty firy atao mihitsy izay mampahery vaika any. Ity mampireny mpamboatra bala reny dia sady efa mieritreritra reny, ty zany zao ain'olona anankiray ty faravakely. Mbola tsy fantatra izy no asiana amin'ireny. Fa herinao io isikreto misy fetiny efa voaforona any amelezana antsika. Misy misasatra mihitsy any mamboatra fiadiana, mamorona fiadiana. Ary eo mpamorona ny fiadiana iny izy, ny mpamboatra bala mbola tsy fantatra iza rehetra zao hoe firenena iza zao no aringana amin'ity. Fa ny devoly fahavalitsika raha mamorona ny fiadiana izy amin'izao fotoana izao dia sady mieritreritra anao ihany izy. Sady mieritreritra anao ihany izy. Mahita ny tarehanao io zao ny fahavalo sady mandrafitra fiadiana ihany. Misy mamorona teny mihitsy any, misy amorona mianatra amin'ny teny mihitsy any, mampizatra ny lelany teny mba handresena mba handresena lahatra anao. Fa ianao tsy mahafantatra an'izany, ary tsy ampahafantarina anao zany. Misy tantara anankiray ngeza be zay mahafinaritra be jerentsika indreo ohatsika hijery boky ny Estera, ampahirezana antsika tsirairay avy. Estera, ao boky ny Estera toko fa tsy Estera nijerentsika fa ny tontondy. Estera toko fahadimy, boky ny Estera toko fahadimy dia andininy fa 7.
Estera toko fadimy a andiny fasivy anarany zay dia teny voaka tamin'izany andro zany amana sady falifaly ny ravoravo ny fony fa raha nahita Mordekay teo ambavadin'ny mpanjaka izy a dia indro tsy mba nitsangana na nietsika hitsoka azy akory dia feno fahatezerana tamin'izy. Amana dia lehilahy tanakavanan'ny mpanjaka ary rehefa tanakavanan'ny mpanjaka izy dia olona tia rehare ary olona tia voninahitra ary mieritreritra mihitsy izy ambany tena ny mpanjaka fotsiny. Dia ny zavatra tena tiany a ekena teny ny tena izy dia manaiky ny olona mandalo izy dia miondrika ny olona mitsangana ny olona manome voninahitra. Ka i Mordekay a jiosy dia Mordekay a tsy nampianarina mihitsy iakoaka amin'izany izy afa-tsy amin'ny Jehovahandriamanitra rehetra. Azotsika atao ny manaja ny olona lehibe atsika fa tsy azotsika atao ny mekoaka sy manome voninahitra azy tahaka ny amezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ary fantatry Mordekay zany fa Mordekay izy tsy mba nitsangana na nietsika hitsaoka azy akory satria ty amana te niandry olona hitsaoka azy zao anefa zany teny zany hoe mitsaoka dia natokana ho an'Andriamanitra rery any. Ny manaja ajao ny patron anao, ajao ny ray aman-dreninao, ajao ny ray ara-panahinao, ajao ny fotsy vola eo tanànanao, ajao ny vadinao, fa tsy mitsaoka azy tsika. Tsy anjiva mitena zany tsika izy idolako ianona piry za tena idolako mihitsy ny anona na hoe za tena miteny olona tsika tena moazo etadoro tena za tena tiako tena miadore an'iny zavatra tsy adoration zany natokatsika ao an'Andriamanitra. Aleluia. Ny andrandra zany nefany a iamana fa tsy nahazo an'izany tany amin'ny zanak'Andriamanitra. Ny olona nazahoany an'izany rehefa zatra tao an'izany izy fa ny zanak'Andriamanitra tsy mitsaoka olombelona zany. Amokandroazana aza mitsaoka olona filoham-pirenena aza mitsaoka olombelona zany. Eny fa na dia anjely aza ny anjely kely avona tsy manaiky akofana zany ny anjely aza mahafantatra an'izany. Ny anjely dia ohatrany hoe ambonitsika fa ny anjely mbola ambanitsika eo mason'Andriamanitra. Ny anjely anke mbola manompo atsika ary ny anjely ke manompo atsika amin'izao ny fiainantsika eto an-tany ke misy anjely manompo atsika. Ka iamana dia tena ny andrandra fitsaoana ary voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nandalo izy dia nandalo teo Mordekay teo ambavadin'ny mpanjaka mipetraka teo Mordekay dia nandalo iamana tsy mitsangana na nietsika hitsaoka azy na dia hoe tena tsarava tompoko tsisy nandalo zany ny andrina dia tsarava tompoko ny misy olona ohatr' zany tsy aravaina ohatr' zany dia efa malahelo fa ngamo za tsy andrina tsarava tompoko. Tsy nietsika Mordekay. Inona ny zavatra nitsanga tao anatin'izay? Le teny farany kely hoe feno fahatezerana tamin'izy. Le zavatra etsika kely tsy nataony Mordekay zany hitondra fahatezerana lalina tany anatin'ny iamana. Ary io zavatra tsy voavoalohany fatary amin'ny Estera toko 7 efa tezitra tamin'ny Mordekay koa iamana rehefa kitsika kely Estera toko 7 andiny voalohany. Soramana dia ny fahasosorany amana tamin'ny Mordekay sy ny hevitra nataony androm-pahanany Jiosy. Ary rehefa afaka izany zavatra dia nasanatra Aswerosy mpanjaka amana zanaka Medôda Agagita fa nomeny voninahitra ary ny seza nataony teo alohan'ny mpanapaka rehetra izay teo aminy. Ary ny mpanompo ny mpanjaka rehetra izay teo ambavahadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy nikoaka teo anatrehany amana fa zany ny didin'ny mpanjaka. Zay zany tena zavatra tokony natao. Vao mandalo zany amana dia mandohalika sy mikoaka ny olona satria izay ny didin'ny mpanjaka. Fa amin'ny Mordekay mbola tsy didin'Andriamanitra zany. Dia ho tena Andriamanitra. Ary mpanompo ny mpanjaka rehetra teo ambavady dia nandohalika sy nikoaka teo anatrehany amana fa zany ny didin'ny mpanjaka. Fa Mordekay kosa tsy mba nety nandohalika na nikoaka. Dia ho mpanompo ny mpanjaka dia teo ambavadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekay
nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka nefa na dia niteny tamin'ny isan'andro zao dia tsy mba nihaino azy izy ka nolazain'ireo tamin'ny amana mba izahany naharitra amin'ny teniny ihany Mordekay na tsy efa nilazany izany izy ireo efa nilaza tamin'ireo izy fa jiosy ary vitany amana fa Mordekay tsy manety nandohalika nanikoaka teo anatrehana dia tezitra loatra izy ary nataony amana zavatra kely loatra ny amin'intsy tanana mely amin'ny Mordekay ireny ihany efa nambara azy ny firenen'ny Mordekay ka dia nitady ny andringanana ny jiosy rehetra iraky ny fanjakana Jeosy izy dia ny firenen'ny Mordekay noho izay zavatra izay zany dia ozy ny tena androany reny everiny fa kely raha Mordekay rery no asiana no aneny izy ho voronana ohatr'izany fa aminazy tonga dia rehefa io no nanao ratsy ny firenena ray manontolo mba ho aringana atao moa ny toy ny tantara dia fantatritsika tsara fa tsy voaringana ny zanak'Israely dia zao rehefa tonga teo amin'ilay tantara nytenentsika teo dia mbola tsy letiny akohaka ihany i Mordekay dia le fahatezerana tarizany mbola ny ampy fahatezerana indray androany dia hoy ny fomba fitentsika ny votony fony lotika ny fony nitombo be le fahatezerana ary rehefa nitombo be le fahatezerana dia tsy zaka ny tsony mihitsy le izy dia tantarainy tamin'ny namany rehefa tonga tany an-trano zao efa kitsika averikely amin'ilay fa ino tsy mba nitsangana nananyhetsika itsaoka azy akory ka dia feno fahatezerana tamin'izy kanefa nanindry fo ihany amana ka lasa no tany an-tranony aloha dia naniraka nakasakaiza izy sy zaresy vadiny izy ary nambarany amana tamin'ireo ny voninahitra sy ny arena sy ny amaroniny zanany mba amin'ny voninahitra rehetra nomeny mpanjaka azy sy ny nanandratany azy ambony no ny mpanapaka sy ny mpanompo ny mpanjaka ary io koa amana izy tena vadiny mpanjaka aza tsy naka olona fa tsy za ihany hiaraka amin'ny mpanjaka eo amin'ny fanasana zay efa namboarina mpanasainy hiaraka amin'ny mpanjaka ao rapitso nefa na dia zany azy na dia zany rehetra zany azy dia tsy mbola nahafapoa ihany raha mbola nahita amin'ny Mordekay Jiosy nipereka mbavadiny mpanjaka zany hoe le fifaliana tokony ho azony iamana zany no toetra devoly tsy mahay mifaly fa mahita n'le zavatra anankiray tsy hifaliana ao amintsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra misy zavatra nge tsy mahafaly antsika hoy Jehova mozy soa ihany va noresitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa amin'ny Jehova zany na dia le ratsy tao anatin'ny soa azy mbola vadiny ho tsara ihany satria avy amin'ny Jehova angelitain'Andriamanitra antsika rany ao anatin'ny herinandro anao zany efa mitarika ny ankizy vavy Jehova fantenake mitediavy anareo zavatra anankiray na roa na telo nefa mahita zavatra folotsika farafakeliny ndray hiderana an'Andriamanitra mety nandalo zavatra 50 ratsy ianao fahatady dio fa avadika reo misy ray na roa na telo tsy fantatro tena nafinaritra nataon'Andriamanitra fa izy le voninahitra be dia be azony takon'ilay Mordekay olona anankiray tsy nanome voninahitra azy nefa olona firy ndray nanome voninahitra azy to nanome voninahitra azy to ngeza olona nalovany fa nitadidiny i Mordekay efa nisy fankalanana ny Mordekay to ary zao ny torohevitry ny vadiny nefa efa ny vola roy zaresy vadiny sy ny sakaizandray taminy aoka anaovana azo 50 akio ny havony ary raha maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba antony eo Mordekay mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny fifaliana ho any amin'ny fanasana ianao ary sitraka mana izany zavatra izany ka dia nampanao ilay hazo izy nisy hazo zany nasen'ny vadiny sy ny sakaizany 50 akio lavo be zany hita avy lavitra daholo hita avy lavitra be zany hazo zany dia ny zavatra ny tanjony zareo zany i Mordekay eo ny antony ho hita iariary eo ny fahafahambaraka ho hita iariary eo ny enatra ho faty amin'ny enatra ho hitan'izao tontolo zao zany ny planina ny hevitra rehetra zany ny voaforona any ambadimbadika i Mordekay nefa amin'io ravana tsy malala ny indinana mety ho tapaka mihitsy ngamba ny zava-fandarazana satria memena dia memena mihitsy ny mbola maheno tsara ve nefinareo mbola mihetsika tsara ny sary asanatria tapaka moa io aty to dia any amin'ny zomontsika miona zao asanatria asanatria tapaka io dia manome fotoanantsika amin'ny latsinainy amin'ny siviro sasany amin'ny vavaka fiambenana inona ny zavatra mitranga zany any ambadika any zany misy planina
misy hazo mihitsy ary ny olona iantony eo amin'io hazo io dia efa fantatra ny anarany, fantatra ny toerana misy azy, efa hitsenjery fa i Mordekay. Izao nefa ny zavatra ampahelezako anao androany. I Mordekay tsy malala n'inona ary sy fa tsy fataparafantany zany tsy maintsy nidobodoboka ny fony. Fa nitakonan'Andriamanitra tsy ho reny Mordekay, no takonan'Andriamanitra, nitaperan'Andriamanitra ny sofy Mordekay tsy hareosiosio akory azy ny amin'izany hazo izay natsangana anatonana azy zany. Na le Isaia 4:20 teo ihany ravana zao ny tena hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao tsisy ambinina, tsy voatanisy io fiadiana fa hoe izay fiadiana fotsiny rehetra. Tsy navelan'Andriamanitra ho fantatry Mordekay, fa any ananany misy hazo anatonana anazy. Afen'Andriamanitra amintsika ny zava-mitranga fa raha tsika reto mahafantatra ny planiny devoly, ny planiny fahavalo amin'ny fiainantsika rehetra, mato azy tsika. Tonga dia mijanona ny fotsika. Hazo firy zao rehefa avy ny olona anatonana anao io. Misy olona efa mandrefindrefy ny vatapatinao mihitsy any a. Firy metatra no izy. Ravana. Fatakonan'Andriamanitra tsy ho eny zany. Mordekay amin'io tsy malala n'ina fa ny ataony dia zao mankatoan'Andriamanitra any tsy mekoaka. Ary zao no teniko anao, na izao tontolo zao ary mahita anao tsy manome voninahitra any amany, aza dinonao fa mahasoan'Andriamanitra ao an-danitra ao mahita anao mitandana dia nididy anankiray any azy. Ny olona rehetra niarana hita nalaza ny olona tamin'ny amana i Mordekay, mijery amin'ny Mordekay zao le zavatra anankiray tsy nekohaka tamin'ny amana hita amin'izao tontolo izao. Ary ireo olona ireo tezitra aminy sady te hanisy ratsy azy. Fa ao an-danitra koa misy Andriamanitra mijery eo. Ary io Andriamanitra mijery io dia mahita fa i Mordekay tsy mba hanekohaka. Haleloia. Amin'ny amana zany ratsy, fa amin'ny Jehovah zany tsara. Haleloia. Ary efa tsy nekohaka izy dia tezitra amana sy ny olona, fa Andriamanitra kosa faly sy ny anjeny eo an-danitra. Zao ny zavatra mitranga. Hiditra amin'ny Estera 4:9 zao. Hoy ny ten'Andriamanitra Solomandry hoe nanandratana amin'ny Mordekay sy ny alahelo ny amanana izany. Ry havana. Ny Estera 4:5 tsy mamaritra ny Estera 4:9. Programa ao anatin'ny Estera 4:5 dia ny anatonana ny Mordekay. Fa ny Estera 4:9 tsy nilaza an'izany, fa ny Estera 4:9 dia hoe ny anandratana amin'ny Mordekay. Mangatsy ny vonoana n'antony. Le nanandratana azy tsy nasandratra ery amin'ny hazo a. Misinany pasteur Jocelyn zay miteny hoe tsy izay miseho an'io, mamaritra. Raha mamaky zany tsika ny Estera 4:5 dia taperinao io, dia mitaitaintsika ohatr'le mijery télénovelata reny hoe velona ihany va i Sergio sy Marimary avy eo tafaraka ihany. Tohatry ny mitaitaina. Tsy mamaritra ny fahatoyany ny programany amana-piavana. Amin'ny tena ninona hitretinao eo voasoratra eo amin'ny fiainanao. Varika sapitra ny fiainanao androany. Hiditra sapitra 9 ny fiainanao androany. Iny herinandro zany sapitra 5, Estera 4:5, programa matipaika ho antony ianao. Ary tokony toyan'ny Estera 4:9 dia ianao vao antony. Tsy ry havana. Zao ny zavatra nitranga. Io zavatra iny efa ny tsy hoe afaka ray volana. Fa hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ilay Estera 4:4, aoka anaovana azy 20 kilo amin'ny avony, ary raha maray ny andro amin'ny eo efa arivo. Eo zany ianao le mieritreritra hoe ahoana ary ny ampiovan'ilay Estera 4:9 hoe lasa nanandratana Mordekay nefa le fotoana fohy. Inona tsoro izy ianao ny afaka iseho androany ihany, fa za mitenanao raha mbola 2 minitra azy ny ampelantananao miaraka amin'Andriamanitra, mbola misy zavatra afaka miolo. Raha tsaloko foana misy ranabavy zay miantso anay, fa za zay mpanorin'Andriamanitra tany Madagasikara,
nisy appel mpamengavanareto tompo misy olona miakatra fitsarana ao anosy amin'izao fotoana izao miakatra fitsarana amin'ray olona sasany fa pozy kely aloha fitsarana danareto mpamila vavaka izany olona zany rahalaly olona niaraka tamiko izay miaraka tonga teny anosy zay eo anosy eo amin'ny tribunal eo miona amin'ny anava ka io fitsarana io tamin'izany a dia olona ambony be taohatra aferana miliardera tamin'izany misy tena tsy tantareketo moa izy fa tena tantarana laza be tao Madagasikara zany dosiana fana tao Madagasikara ary ny olona iakatra fitsarana dia olona miliardera daholo dia anisany anankiray lerana bavina mpiantso io rery ny tonga saina tamin'ireo olona rehetra hiatrika fitsarana dia hiantso manompon'Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Dia tonga teo ny fitsarana amin'ny ray sasany tonga izay amin'ny roa folo sasany mbola manana adiny raitsika tonga avany ny avokan'izao dia miteny daholo hoe zao a efa fantatra ny didy voaka ao fa zao tonga dia mana asy mividy kidory ny olona atorinao aloha androany alina mba kidory mba entiny tonga dia mitondra kidory makena tamin'ny mora fa tsy maintsy efa fantatra fa enao io anisany tonga dia mody any tamin'ny mora androany alina tena tsy nanaiky amin'izany zay kosa ko nisy mpanompon'Andriamanitra tsy fantatra izy efa ho tany olona io fa ny zavatra fantatra tsy maniny tsika naray azy fa iza ny atsiaro hiantso an'Andriamanitra amin'ny andro fahoriana iza io ranabavy io io ranabavy io fa misy olona manana helikoptera mihitsy akatra fitsarana ao a tomobile raitra be mihitsy nidizanay tamin'izany lavana dia ivavahana vava mangofotra olona manany maizy azy ao Madagasikara io mangofotra tena higadra zany androany zao ny teninay amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao niantso an'Andriamanitra satria tsy kivavaka mbola azon'Andriamanitra tao manamarina anao tamin'ny ora farany teto ny ravany ny alina iny sisa ny alina zany ny ariva zany a natao nasiana rihazo dia raha biso maraina zany matory indray mandeha sisa manao vavaka fehben'indray mandeha dia raha bitso maraina fa rehefa nivavaka ho an'io ranabavy io nasena mibevaka aloha tsy mivavaka avy izy raha tsy mibevaka tena mibeba ianao tsy fantatra amin'izany afaka tsy afaka hiteny mihitsy hoe zany nanao an'izy na tsy nanao hoe fa zavatra fantatra fotsiny dia miantso an'Andriamanitra tsika raha mibevaka ianao dia iova hevitra Andriamanitra nibebaka andranomasy tena fona Jesosy fona tena zao tsy anao anty afery pitsony tena zao nibebaka vita ny fibebahana na metratanana Jesosy ataovy any an-tranony tena avao ianao anavaka ty mpanompo vavina ty tena amarino izy Jesosy vity zay lasa izy hiakatra ety atrika ny fitsarana sy tadidiko tsy moa le fomba fitrangan'le fivoale fahasoavan'Andriamanitra tamin'izay fa ny zavatra fantatra ny arivan'iny ny ony zay tsy migadra izy tsy migadra olo-kafa ndray no migadra fa izy nisy MB fa izy tsy anisan'ny tratrany mandady depo afaka inona natao zany vehivavy zany voalohany faiza moa nareo no mivavaka teo fankalana hoe faiza moa mivavaka teo ika mbola tsisy nina mihitsy hivavaka izy tsisy mihitsy atsony fiambolana ohatrao fa mpanompon'Andriamanitra ny ilainy zay mpanompon'Andriamanitra zany na zay nisy teo fotsiny mpanompon'Andriamanitra izy any tratranso zay tratranso tamin'izany solana an'Andriamanitra teo vao mifantaka fanareo moa zany izy mivavaka zay ary mivavaka fa andao hivavaka tonga tena zotona andeha mivavaka satria le izy matsokony hoe tratrany MB sasany dia mbola miantotra le fitsarana zareo mbola loza miantona fa tsy tonga dia zay nisy ny fiangonana nantanimbona andao hivavaka nazotony mivavaka zay raha nabavy olona mpanan-kare be mihitsy zany fa tonga dia sarondoko dia niditra anaty fiangonana tsy mbola nidirana hatramin'izay tsotsotra fa nangeta eto tsapany toa fa nisy herin'Andriamanitra halleloia na dia ao anatin'le adiny ray ary zany misy zavatra azon'Andriamanitra ovaina zany zany mitodika aminao ihany koa rovina le zavatra nitranga rovina le hiatrehanao an'le hazo efa miantona rovina anao tokony hiantona amin'io azo io mety rariva mety rapitso mety amin'ny latsinainy a fa zany efa miteny anao anova ny tantaram-piainanao anova sapitra ny fiainanao ty fotoam-bavaka natrehanao ty androany raha mino ianao teo amin'izay inona zany ny
zavatra mba tsara nataony Mordekay, tena nanao zavatra tsara be anankiray izy. Dia inona natao? Tsy nekohaka. Teo anatrehan'ny Amana. Bon point zany eo anatrehan'Andriamanitra. Bon point zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zao ny zavatra mitranga. Mialina iny, mietsika Jehova. Mietsika amin'izay Jehova. Ary Jehova rehefa hietsika, azony kitihana daholo. Na zava-manan'aina, na tsy zava-manan'aina, na zavatra any amin'ny 4 000 kilometatra, niza, na ahoana. Na mbola maty any am-pasana azy, azon'Andriamanitra kitihana. Azon'Andriamanitra apetsehana. Rehefa hitsinjo ny mpanompony izy. Zao zavatra mitranga. Estera 4:1. Ary tamin'iny alina iny dia tsy nahita toromaso ny mpanjaka. Tonga aloha zany mifanan'Andriamanitra, tsy nampahita toromaso. Isan'andro ny mpanjaka vao mandro dia misakafo, mirosy nify dia matory. Fa tamin'io tsy izay zavatra mitranga. Satria zao hitsinjo ny mpanompony Andriamanitra. Efa misy hazo, efa misy fedina voaforona angerevanao hoe. Efa mitsanganao ny hazo. Analana baraka n'ilay tsy nekohaka fa tsy tamin'i Jehova. Hoy Jehova tsy manaiky an'izany Jehova. Alleloia. Zany ataoko voalohany, tsy mahita toro ianao ny mpanjaka. Tsy mety mahita toro mivadibady. Tsy mety mahita toro. Tonga avany koa fanamasin'Andriamanitra. Dia zao no teneniny. Mba hitantarantantara kely eo e. Tantaratantara ao amin'ny boky fitadidiana. Ka tamin'izany misy karazana agenda, misy karazana journal zany. Soratana isan'andro amin'ny zavatra izay mitrango eo amin'ny firenena. Ka indray andro izay mitrango eo amin'ny firenena, antsika zany androany dia soratana. Ny tonga tamin'ny fotoam-bavaka en ligne teto, Kodaniela, Erika, Bertsaba, 720 misy an'ny olona. Tonga 20 izy teo, tonga 20 izy teo, isorana n'Andriamanitra. Tonga teo ry pasteur Rondra izy teo, Rondra Andry. Tahiny toko pasteur, tsy hitako tsoa moa narina teo fa hitako tao ambony eo, mbola tsy afaka nanapaka ny teny. Fa Kristina Sara tonga teo. Inona no fotoam-bavaka, inona avy nirana tao. Halleluia, inona ny toriteny, inona ny verset, voasoratra ao daholo zany. Natao tamin'ny herinandro zao misy toka. Eto zany dia nasian'ny mpanjaka nalaina ny boky fitadidiana. Io zao zany dia fa Jehova Andriamanitra ny asa. Izy tsy niteny dia hijery film dessin animé za ohatra. Na hitantarao fa le boky fitadidiana. Satria misy inona ka anatin'ny boky fitadidiana io nama. Misy inonareo. Dia napaka amin'ny boky fitadidiana ny tantara ary novakina teo anatrehan'ny mpanjaka zany. Andiny ny faharoa. Kohindro, voasoratra fa Mordekay ny mpangany Bigitana sy Taresy, roalahy isan'ny tsindramolahy ny mpanjaka, ireo mpiambina teo ambaravarana izay mitady hamonana sy ireo mpanjaka. Isan'ny hoentsika tany aloha tany, misy mpanjaka mpiambina ny mpanjaka zany, ny konkonina hamon'ny mpanjaka. Dia Mordekay ny laionandreo, dia nalaza ny tany amin'ny mpiambina, dia tonga tany amin'ny mpanjaka. Dia nyvonoana Bigitana sy Taresy dia tsy maty ny mpanjaka. Zany hoe miaro ny hain'ny mpanjaka kety Mordekay ty tany aloha tany. Fa le izy tsisy nanisy combien, tsisy ny rara, tsisy ny tehatehaka. Fa ny zava-mahafinaritra voarakitra ao anatiny. Ny zavatra ataonao androany mety tsisy mitetehaka anao raha manotan'Andriamanitra ianao. Mitandrina fahamarinana ny amin'ny mangingina anao, tsisy olona hitetehaka sy anao merci anao. Fa tadidio zao voasoratra ao anaty boky ireny. Voarakitra ao anaty boky ireny rehefa. Aza kivy manao soa, aza kivy manisy manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Na ianao reny ary mitandrina ny didin'Andriamanitra any amin'ny mangingina tsisy mahita. Misy anao inona mba fahasavana azoko amin'ity? Ataovy any. Rehefa natao zany le voasoratra ny tena zava-dehibe. Tsy le miorakorahan'ny olona ny tsara ry havana. Fa le voasoratra anaty boky fitadidiana zany hoe natao hitadidiana. Ary zava-mahafinaritra ny fandaran'Andriamanitra zao. Le boky fitadidiana io page be dia be, boky be mihitsy. Fa rehefa mivahana io dia teo amin'ilay page nisy ary Mordekay mihitsy. No nivakina. Raha olon-kafa zao voatatara zao tsisy natadidy koa ny Mordekay. Fa rehefa namadika le mpitantara, izy no mifidy fa tsy mpanjaka, izy tsy mpanjaka tsy tena mba tantarao kely zany atao Mordekay zany ary sika tsy tadidin'ny mpanjaka koa ny fisiany. Fa le mpamaky an'le boky no nanokatra ny boky eo amin'ny tantaran'ny Mordekay. Tadidio le avana malala. Fa ny devoly malohana planina ratso anao, hiapanga aminao any ambadibadika any. Misy zavatra kely avana zavatra tsy teto zao i Mordekay
tsy de tena nataony hoe zavatra ngezabe zany hoe tsy ekohaka eo amin'ny iza moa miamana fa efa fahazarany fotsiny tsy miekohaka aman'olona fa sy sadidy mitsoro koa hoe ay moa za tsy miekohaka tamin'loatra zany efa fahazarany ny devoly mahita ny zavatra tao misy fotoana tsy tadidinao akory azy fa ny devoly mahatadidy ary manangana fedina mamorona fedina amelezana anao manangana hazo anatonana anao fa zao na de anao koa aza tsy nahatadidididy an'izany Jehovah-Andriamanitra mahatadidy an'izany Jehovah-Andriamanitra mahatadidy an'izany reto olona mpamaky ny boky reto ry havana dia reo le anjely mpiambina atsika reo amin'izao fotoana zao ny devoly mieritreritra anangana hazo anatonana antsika amin'ny latsinaindry tsika amin'ny alina matoriny sokafa ny anjely mpiambina atsika ny boky misy ny anarantsika dia miady atsika anatran'Andriamanitra Jehova Marie Hortensine angena no ohatr'izao amin'ny alina zany eo izy zao tena mpanjaka ka iny voasoratra ataony tantarany Mordekay ary io mpanjaka ny anandin'ny fahatelo amin'ny Estera toko fahaenina ary io mpanjaka inona moa ny fisandatana sy voninahitra mbe fanomena Mordekay noho izany tadidina ny mpanjaka Andriamanitra zany antany amin'ny anjely inona moa zao rehefa nomenany lovilitina tamin'izany retina i artizana eto Madagasikara na tsiry amboaramenina izy ny anjely mbola tsy nisy ny anjely ngeravana ny anjely mpiambina atsika ngeravana miady atsika Jesosy koa nge afaka maka ny toeran'ireo ianao matory amin'ny alina tsy maharezy amboniny tany ny devoly te hamonanao fa Jesosy miady anao anatranaandriamanitra Jehova alalo izy namana izy atory tsara misy zavatra zao ny filon'ireo devoly rapitra amelezana azy hoy Jehova inona moa no empanatoritsika an'io izy Jesosy mbola mba tsy tendrisy fa mba karakara atao sy mety Andriamanitra alleluia tsy nisy izy tsy mbola nisy nomena azy ireo zavatra zany mitsanga nandritsy ny alina Iamana matory Mordekay matory fa mpanjaka tsy natory ary ny boky ny velatra aza matahotra ny atory ianao amin'ny alina ataovy tsira fotsiny ny tenanao voasoratra ao anaty boky fe ny zavatra tsara nataonao fa ianao matory io ny fahavalonao matory io Jehova tsy matory fa manokatra ny boky ary Jesosy hanokatra ny pazo misy ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy trano zavatra mitranga nandritra zany zavatra mitranga zany zany i Mordekay rery no natory fa na dia Iamana aza tsy natory fa efa tsy matovy raha ohatranao mieritreritra n'le hazo atao rapitso le anatonana azy rapitso sy mifetsony Estera sy mpanjaka azo tovy ao amin'ny ao an-trano rapitso maraina dia tsy natory ny alina iny ny fahavalitsika revana tsy matory ary tsy mahatompona ary mpanao ratsy tsy matory zany tsy mahita tory fa mieritreritra ny ratso ataony fa Mordekay aiza amin'io matory mihesona tsara tena ambany elatra ny tsy tony fialofako izy matory aza matahotra ny atory ianao matory risoma tsara fa ny Jehovah-Andriamanitra hijery zay tokony anao ary io mpanjaka andiny vevatra izy anao akanjao aika efa nisy olona tao vo mandirany ratsy ary Iamana kosa efa sela tonga tao akanja ivelan'ny trano mpanjaka tamin'izay iteny amin'ny mpanjakany amin'ny anatonany amin'ny Mordekay amin'ilay hazo efa natsangany anatonana azy ny nalehany Iamana teo iteny amin'ny mpanjaka hoe misy hazo ary mpanjaka aloha ahatony ao Mordekay fa ino many tsy nekoaka tamy koatrasotr'izao ny anjely ny tonga aloha ny fomaray nisy sao misy olona hafa tonga angataka rarino amin'ny Mordekay sia aloha tonga fomaraina be mihitsy izy ny mpangataka zavatra voalohany amin'ny mpanjaka ny tsy fantany ny alina amin'ny mpanjaka efa tsy natory anapahitan'Andriamanitra ny momba ny Mordekay tsara ny tompo ry havana tsara ny tompo ary tsy tara Andriamanitra tadidiko zay matanjaiko an'ireo za tany am-pianarana taloha nisy ady nataonay zay zany mbola kely tamin'izany dia miady tany am-pianarana dia rehefa hiady ny baba zany dia matahotra be ady amin'ilay vehivavy rehefa iady amin'ilay vehivavy dia natahotra dia ilay vehivavy namako afa ny namonana azy dia naratra ilay vehivavy dia za amin'io zany tao anatin'ilay adiny tsy naninona indrindra rehefa zany tena natonga an'ilay ady dia zao ny ady nataoko tonga aloha tonga dia niteny tanao ay mama zanky misy mamony
za tsy te anatra fa zako noho ny fantsa antsabe zay lerefa ao repiarana za manay ao tsy mety zany zay resaka ramisia tonga alobe mihitsy ny mamanay sy za nandaza tamin'le ramse fantsabe nke ohatra zao mamony zanako de vao tonga va fantsabe tarea mbola mivoto von'olon'le namako anankiray de ny ray aman-dreny koa tonga ao hitaraina amin'ny ramse hoe nampanirahako na isina mono za zany ny tokondratra fantsa fa zao mamanay tonga alomaraina be rano fantsa ray aman-dreny miandry re atokotany izy niditra tao voaniditra fotsiny tsisy fanazavana tao zay rehefa ramse avianao aty miondrika fatan'izay zay kapohana de kapohana atao arinato ny veresina am'le règle zay reny anao mpanao voakapoka am'zay izy vonantany fa inona zavatra antrany ampapanay sy mamanay resaka aminareo tonga avany an'izay mamany sy ny papany andaza izy efa voakapoka zava ny tsy nahavoakapoka ana ny tonga aloha ny fiarovana tonga aloha ny fiarovana tonga aloha ny fiarovana a tonga aloha ny mpisolo vava a farataraka zany mamanay zako ny voakapoka zay tsy ray aman-dreny ny tonga hiady ny anjarany mba ohatr' zany koa angery ava Mordekay iamana ny eritreritany azo ny tonga aloha mbola ny atrany izy ny anjeliny Jehova efa tonga ao Mordekay ao amin'ny Asirus mpanjaka efa voavaky ny boky tsy isy azo atao tsony ary izy mpanjaka izany ao antokotany ao iamana efa tao maika ny anatona ahitsy mampina vana zay tsy anatona fa anatona maika ny anatona any Mordekay eo amin'le azo efa vita zay ny nalehany teo Jehova kosa nefa namaiky amin'ny Asirus mpanjaka mba nisoany Mordekay de hitady olona niso azy izy rehefa ao atokotany ao samy manana ny antony atongavana ny atongavany amana andaza amin'ny Mordekay ny etsona zay ao voalohany rehefa anisoa amin'ny Mordekay alleluia izy ny ao atokotany ao ka hoy izy natovy mpanjaka indro amana no mitsanganao akianja asevoniditra izy niditra amana ka hoy mpanjaka taminy inona mendrika atao amin'le latin'ny mpanjaka ome amboninahitra ary amana nanao anakapo hoe ko izandray mono ty ny mpanjaka ome amboninahitra fa tsy za da io amana tamin'ny mpanjaka zany le latin'ny mpanjaka ome amboninahitra de ao ka alaina ny akanjo fiandrana zay efa ny akanjon'ny mpanjaka sy sovaly zay efa nitenenan'ny mpanjaka sady vo isy sady-boninahitra ny lohany de ao ka izany fitafiana sy sovaly zany atolotra ao tanan'ny anankiray zay malaza indrindra am'ireo mpanapaka voatendra ny mpanjaka ka ao ka izay le latin'ny mpanjaka ome amboninahitra napiakanjonay zany ampitaivenana amin'ny sovaly de hoe ny akalalahana ao an-tanàna ary oka izy antsoa alohany hoe izao natao amin'le lahy zay tian'ny mpanjaka ome amboninahitra tena namboary ny tsara mihitsy araka amin'ny nofinofiny zay mba tiano atao amin'ny tenana satria resy lahatra zato isan-jato izy fa ny tenany a le ome amboninahitra de zay tiany mihitsy ohatranantany inona ny tianao atao aminao de teneninao eo daholo le tianao atao aminao izy izy mpanjaka hoe fangana ary izy izy ho mpanjaka tamin'ny amana 10 fangana ary alao ny akanjo sy ny sovaly araka volazanao de atao avy araka izany amin'ny Mordekay jiosy zay mipetraka ao ambavadiny mpanjaka azazina latsaky reo lazaitra nalazainao any tena laletra mihitsy zany arak'izay fanariny mihitsy zany ho ataon'ny amana fa tsy fatao amin'ny tenany ao atao amin'le olona saika mazany hitanao na ny fotoana ny tenenany nomban'le hazo azy tsisy satria maninona ny mpanjaka ny tonga aloha amin'ny tenanao androany misy amana eo amin'ny fiainantsika itsika rehetrarehetra samy manana an'io amana eo amin'ny fiainantsika mikatsaka zay afaty atsika mikatsaka zay analana baraka atsika mikatsaka zay anatonana atsika amin'ny hazo avo be ho hitan'ny olona rehetra ary andeha andazatsika amin'ny mpanjaka ny zavatra tsara nefa efa voalaza teo anatria mpanjaka mombatsika mba manany ianao an'izany faniriny zany hoe Jehova inona no voasoratra eo amin'ny fiainako raha tsy misy ninona voasoratra tsara nataon'ny Mordekay ny antony izy io ngerevany ho tena Andriamanitra hoe fiadina izy voaforona aminao dia tsisy ambinina ny atonganao tsisy ny atongan'io tsisy ambinina ianao ihany ngenina mboly ny fahambinana tamin'io raha tsy nisy ninona ny tantaraina teo amin'ny fiainan'ny Mordekay
dia tsy maintsy nekena ny teniny amana fa antony amin'ny hazo saingy takony le hetsika ny tsara nataony no tsaroana ny tsara izay nataony fantaniana pereko aminao miloha ny anaovanao aleloha sy amenina inona ny voasoratra teo amin'ny boky ny fiainanao inona ny azo vakina teo amin'ny boky ny fiainanao mba hahafahany Jehovah Andriamanitra maniraka ny fahavalonao anisy soana ho tena loatra ny Isaia fakiko hoe ty boky ny Isaia faraika amby 10 Isaia faraika amby 10 mivakitsika any izy ty talolo teo a Isaia faraika amby 10 andiny 2 ho ny ten'Andriamanitra hoe ndreka vakitsika ny andiny 1 Isaia faraika amby 10 andiny 1 ka hatramin'ny 7 kome anoho izao ianao ry ilay ory sady manitsy amin'ny divay izao nolazainy Jehovah tomponao dia Andriamanitra izay mandahateny ho an'ny olony indro esoroka eo an-tananao ny kapoaka mampiraikiraiky dia ny kapoaka goblian'ny fahatezerana tsisy trona tsony misy fotoantsika mitondra goblie zany kopy fisotrotsika amin'ny fahatezerana raha mbola anaty fahotantsika dia mitazona an'iny dia misotro an'iny fahatezeran'Andriamanitra iny foana fa tonga ny fotoana rehefa mibebaka tsika dia hoesoron'Andriamanitra amintsika iny teo zany mana tsy sotrono tsony iny rehefa tsy sotrono tsony iny tsy maintsy misy mitazona ny goblio iny tsy maintsy misy mitazona iny rehefa tsy anao nitazona an'iny dia atao izy iny mandiny 7 fa ataoko eo an-tanan'ilay mpampahory anao kosa dia izay efa nilaza taminao hoe meko fa mba ho hitsahanay ka dia ataony ho takany tany ny tenanao so takany lalambe amin'izay mandeha eo iny goblian'ny fahatezeran'Andriamanitra iny iny tsy nampahombo ny fiainanao hatramin'izay ekena fa mety tao ihany nisy namusavy nisy nanisy tsatoka fa niza misy mamusavy sy manisy tsatoka ka tsy eny aminy goblian'ny fahatezeran'Andriamanitra mahita sitraka amin'Andriamanitra dia mbola tanteraka aminy koa nizy afefatra ny debola fety rehetra izay voaforona melezanao dia tsisy ambinina fa natonga reny ambinina dia teny an-tananao ny goblian'ny fahatezeran'Andriamanitra no ny fahotana ihany androany ndao anapa-kevitra mba ho afindra rehefa io amin'ny alalany fibebahana sy fanatonatsika an'Andriamanitra dia ho afindra tanany goblina ampiraikiraiky dia niraikiraiky teo foana ianao dia nisongonan'ny olona teo foana ianao dia nataony olona tsinitsina teo na androany raisy ny fanapa-kevitra ndao metsika lalan'Andriamanitra mindra ny gobliny fa mila mifindry ny gobliny tsy mila eny an-tananao tsony iny ho ny tena androany tsy sotro amin'iny tsony ianao tsy sotro amin'iny tsony ianao androany fa ho afindry ny an-tanan'ny mpapory anao ka teto afinan'Andriamanitra le firariana ratsy le zavatra tsika ho ataony Amana a Mordekay ny famadika fotsiny nefa raha ny tantara dia izao voalohany indrindra aloha ampabe maso tany amin'ny takitakina no nikononan'ny Amana sy Zaresy vadiny ny anombana ny fiainan'ny Mordekay fa teny ampabe maso teny akalalahana teny akalamanjana nahitan'ny olona ny Amana na le voninahitra ny Mordekay izao ny atao amin'ny ahitana misy izy le tenin'Andriamanitra hoe izao sy izao no mendrika izao natao amin'ilay lahy izay tiany mpanjaka miamboninahitra izao natao amin'izay lahy tiany mpanjaka miamboninahitra Mordekay amin'ny ohatrany tsy tonga saina koa no mipetraka eo amin'ilay soavaly mpanjaka tanao le olona le ohatrany tsy manatsiny be reny ohatrany tsikitsika na alaina sa izy dia rehetra ohatrany tsikitsika ohatrany hafa ohatrany tsy tonga saina tsikitsiky fotsiny ahoana ary zany esy fahasoavan'Andriamanitra tsikitsika anao tsy tonga saina koa hoe ahoana ary ty za ty aleloha raha anaraka ny nalehan'ny Mordekay manaova soa an'Andriamanitra eny amin'izay i Amana vao malinomaly nahazo promotion vao malinomaly fa za miteny anao aza mikitikitika ny vozy Jehova raha iandry any ny anananao an'iny grady iny tsy fahavalo raha mikitikitika ny vozy Jehova za rehefa namalala ijoroka avombelona aminareo izay nataon'Andriamanitra taminy nanomboka ny vavaka taloha misy mpiara-miasa tamiko izay any anatin'ilay problème misy tamin'izany dia izy indray mbola tsy mombakomba misefoko tao ampiasana dia nanao ny hevitra rehetra mihitsy mba hoe ampigatra anahy tamin'izany tonga avany ny tompotrosa dia za miafina dia izy mamero anahy
dia ohatra zany tsy tia maly telefona dia mbola filany ataony zay resako amin'ny telefona apresian'le chefinay izy zavoa le chefinay zany tamizay manao zay lafy tao ampiasana mihitsy misy azany mandeha mivoaka misakafo amin'ny atany dia izy a misava amin'ny kitapo zaveny kitapoko hoe misy inona zavatra be dia be no natao miala moramora tsy niaraka tamin'le cheftriny ao mbola niasa tao ihany fa io le rahalahy io izy nareo zany zany efa nomboka mivavaka enteneko anareo raha mbola tsy mivavaka tsika dia mbola ananan'olona ananany fahavalonjara fa zava nomboka mivavaka fa inona ny tranga izy nareo izy nikatsaka zay hitradrara fa le rahalahy io nividy tomobile dia io tomobile io nefa tsy haintsony zay zavatra mitranga tamin'izany fotoana zany fa tomobile alatra nisy fatyolona mihitsy tao anatin'le izy tena nisy fatyolona laza be tao Madagasikara nisy fatyolona amin'ny aiza nitatry tomobile avy ao anatin'ny garage ny rahalahy io izy no nahaka ny toy tonga dia nigadra va nampalahelo zako tedavy ny hevitra ampigadra na fa zako tsy tara ny fotoana efa miantso an'Andriamanitra mbola tsy mpanompon'Andriamanitra rehefa mivavaka manomboka amin'ny fotoana ivavahantsika ibebahantsika dia za teteny aminao alleloia fa mivady teo anak'Andriamason'Andriamanitra mivady teo ho protegean'Andriamanitra mivadika ianao ho akaikin'Andriamanitra ho sakaizan'Andriamanitra ho malalan'Andriamanitra dia tsy azo atao nininona ntsony nininina araka le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Isaia 4:10 tao averiko vakina aminao so adininao ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anao dia tsisy ambinina zany hoe ny hazo rehetra efa natsangana anatonana anao dia tsisy anatonana anao inona lefa ran'le hazo narodana ve le hazo nitapahana ve le hazo zay natsangany amany tsia andininy 7 Isaia Estera 7:7 ohatsika inona ary nefa rano io hazo inona ary nefa ran'le hazo teo zany a dia ny zavatra nitranga fa tsy idirantsika lalina mi fa lava nytoriteny ny zavatra nitsombady teteo a rehefa ho aentin'Andriamanitra amana dia lasa ohatrany hoe niseho teo mason'ny mpanjaka hoe le kisavotra ny Estera tonga dia nahetry ary nisy olona anankiray ny teny andiny 7 amin'ny Estera 7 ary arboana tsy ndranolahy anankiray izay teo anatrehan'ny mpanjaka dia nilaza hoe ay le hazona olona io a hitan'ny olona rehetra io indro miorina eo akaiky ny tranony amana ny hazo 20 akosy ny avony izay nataony amana natonany amin'ny Mordekay ilay niteny soa ho an'ny mpanjaka ary ho mpanjaka atony amin'io izy ary amana dia nandona tamin'ilay hazo efa natsanga anatonana amin'ny Mordekay izay vao nionina ny fahatezerany mpanjaka le hazo natsangana zany sika natonany amin'ny Mordekay izy any miantona teo amin'ny anaran'i Jesosy ny amonako anao androany ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezanao tsy vitany tsisy ambinina fa hifototra any amin'izay mety amery anao an'izany riavana samy manana an'io amana io tsika any amin'ny toerana izay misy atsika mety any amin'ny toeram-piasana mety any amin'ny toeram-pianarana any amin'ny toerana fanaovana ny mampinina n'izay ny zavatra ataony zao misy an'izay rahabesigara ny anarany rahabesigara ny atao zay tata atao ndraiky rahabesigara mifoka sigara io ny azy ny amana ao ampiasa amin'ny toerana hanaovany formation iamana rahabesigara dia ny mana zany mampinina fa izy zavatra rahabesigara io nareo mety manana rahabesigara mety misy rahabe boty any aminareo mety misy tsy fantatro azy misy any tami mieritreritra any ampiasana any ampianarana misy an'io foana any io olona dia tsy mikatsaka fa tsy zay any misy ratsy anao ny anatonana anao analabarakana anao za koa zao misy any fa tsy teny misy any atao tsy haiko ato fa hijerijery an'le fandehana za manomboka am'latsinainy aiza Jehova le hazo aiza le hazo efa misy hazo ao efa misy hazo natsatoka ao tokony rato ny atony ao tsy ny havana efa nafinandrano ny goblia ny fahatezeran'Andriamanitra tsy any aminao tsy any atananao tsony ny goblia any amin'ny favalinao ahita amana iantony eo ianao zany ianao ny naika ho anaina baraka rahabesikara ika zay misy le izy misy an'le sisteraka tao ny anierika i sisteraka alleloia rakizitina ny alleloia
za mitenanao androany io azo io dia mbola ho hitanao ary ho hitanao io azo io kesika anatonanao fa tsy anao ny antonao ny fiadinana rehetra zay voafolona amelezana anao dia tsisy ambinina aminao raiso zany fa ho anao zany fihinany kobli zay ny tenenanao androany le azo io samy io mitadidy an'ity toroteny ty fa io herinandro io ahitanao hazo dia zao tenena zakensika ny antona teto hoe fa no fahasoavan'Andriamanitra iamanana misy iamana no miantona teto raha mino an'izany ianao raha mitenanao ny vaholana ho anao androany asio zavatra tsara voasoratra ao amin'ny bokinao asio zavatra tsara mba azo vakina amin'izay eo amin'io boky io fa miankina amin'io boky io no amakina ny zavatra tsara nao akasika ny fon'Andriamanitra hiteny aminao hoe inona ny mba azo atao inona ny valiko ity omenanao hivavaka tsika amin'izao fotoana asika fe kira mandeha dia hivavaka tsika aoriana ny vavaka zay ataoko dia emira anankiray tsika dia aoriana zany dia hivavaka ny ankizy atao amin'ny groupe zay maharesy Fabiola sy Sambola Jesosy malalo misotranao zay midera ny anaranao Andriamanitra ary mankalaza sy manome voninahitra anao fa tena tsara ianao Andriamanitra tena manana amana tokoa zay eo amin'ny fiainanay ary fantatray any amin'ny tontolo tsy hita masona ihany Andriamanitra fa misy fiadina voaforona amelezana anay misotranao fa nafeninao tsy ho hitanay zany sy raha hitanay zany tsy Andriamanitra tsy maintsy nikorotana ny sainay mety mizongozona ny fononay fa alohanay Andriamanitra tsy mahita an'izany fa ianao kosa mahita tsisy miafina aminao Andriamanitra tsisy miafina aminao Jehova ko angatahako amin'ity androany ity Jehova Andriamanitra mavakio ny boky Jehova mavakio ny boky Jehova Andriamanitra okanao Jesosy amadika ny boky na dia mety mbola tsy betsaka aza ny zavatra zay tsara nataonay fa mino Jehova Andriamanitra fa misy na dia page anankiray azao Jehova Jesosy sokafy eo amin'ile pejy anankiray mihitsy Jesosy sokafy eo amin'ile pejy anankiray mihitsy Jesosy mba ho voavaky ny anaranay ary ianao any Andriamanitra anomana valikio anay azaveranao antony fahavalo amin'io azo io zay azaveranao antony fahavalo amin'io azo io zay Jehova fa ohatra ny taninao mahery no hiaro anay ninona fiadina voaforona Jehova dia azaveranao miasa eo amin'ny fiainanay zany azaveranao misy ambinina na dia ray azy eo amin'ny fiainanay zany sotra Jehova Andriamanitra dia raina ny anaranao ka lazaina ny anaranao Andriamanitra ho tanteraka aminay tsirairay avy anay zany teny zany ho tanteraka amin'ny tsirairay avy aminay isam-batan'olona isa-tokantrano fa hitsim-badika iova sapitra ny fiainanay andro raha seka ho ravy izay dia tsy avelana ho ravy fa ho fahavalinay no ravy ninona tatitra mitody ratsy mombanay nitady ho tonga eny amin'ny mpanjaka dia nitatitra tsara kosa milatsaka voalohany amin'ny piarinay ity sotra Jehova Andriamanitra fa tontolo herinandronay io ny ho avinay manomboka eto dia andrenesanay izy ny amin'ny fahavalinay ahitanay eny io hazo efa natsangana naiky aminonanay anatonana anay sotra Jehova Andriamanitra matoky izay Jehova Andriamanitra ary ampianaro zay ahainao amin'ny tsara betsaka amin'ny olona zay togeto Jehova Andriamanitra mety tena hoe anatin'ny safotofoto tokoa ny fiainana amin'izao fotoana tanao Jehova Andriamanitra nanome toky any amin'ny Isaia zay nivakiana teo miteny amin'ireo tsy mba niteraka sy ny momby ianao teny amin'ny mpitondra tena sy ny malahelo ianao androany ohatra izay Jehova Andriamanitra mba tena hatsapany zany androany zany fahasoavana anitatra an'ilay anay zany anao ny dera anao ny sotra anao ny voninahitra mandrakizay Jehova tompoko
tiraina ny anaranao akalazaina mandrakizay mandrakizay. Halleluia. Anao iraintsika dia hivavaka ny ravilasana vavintsika anatin'ny groupe ao. Say
ampandrotsika hivavaka nanavavitsika Fabiola amin'izao fotoana izao. Haleluya, dia makasirika indrindra pasterana mititenena na saintsy daholo sy rehetrarehetra dia mbola iara hivavaka rehetika. Ry Jehovahandriamanitra rahaina izay tsara indrindra o, lehibe ny fahasoavanao sy ny famonjam-ponao izay mbola menao ho anay tamin'ity andro anay izao. Misaotra Jehovahandriamanitra tamin'ny sabata masa izay nomentinao ho anay tamin'ity andro anay izao. Tena hoe nahazo very vaovao indray izay tamin'ity sabata ity, nahazo tanjaka satria nomenao hevitra kerinao ny momba anay Jehovahandriamanitra dia misaotra tompo mahalalo ka tanteraka sy navarina sy tombavaka sabata tandroany ary isaoranay ianao izany. Ary iny Jehovahandriamanitra dia misaotra anao tokoa izay Jesosy mahalalo tamin'ny tendrena fanokonao tamin'ity andro anay izao. Fa tena hoe vao mpita zany afaka zany ary voaraina tsirairay avy fa zany teny izay voaraina tamin'ity andro anay izao Jesosy mahalalo tena hoe mipakatapaka any amin'ny fonay ary aniry afaka hoe zany teninao zany satria nanisatra anjara iny ny fitiavanay ianao androany Jesosy mahalalo nanisatra ny fiangonana sy ny voninahitra izay ho azy Jehovahandriamanitra androany an'iny izao Jesosy mahalalo tena hoe soaty indray ny boky ny pejy vaovao indrindra fa ny fitiavanay ianao amin'ity andro an'iny izao ka dia fantatra tsara Jesosy mahalalo izay olona matoky sy manantena anao tena hoe tsy atahotra nangahy efa tena mitazona teny samarinanao tokoa ianao Jehovahandriamanitra ary manatanteraka zany amin'ny fotoana rehetrarehetra ny milina ny antiamana eo amin'ny fiainanay Jehovahandriamanitra dia tsy ambinina izany ary tsy afaka hiteny tena hoe ahe amenaranao Jesosy tompony sabata fa tena hoe voaka-pandresy izay afaka tianao momba anay Jehovahandriamanitra ianao mitantana ny fiainanay atoky ianao atsanetsany izay ary tsy atahotra izay satria ianao momba anay Jehovahandriamanitra mininona tsy adina izay voaforona hamelezana anay tena hoe tsy ambinina anay izany Jehovahandriamanitra na hisy lela rehetra izay mitady na ny lela rehetra izay miady aminay tokoa dia horesenay lasany izany Jehovahandriamanitra satria ianao le momba anay izany lova ny mpanofinao Jehovahandriamanitra ho fandresena mandrakizay ny mpanofinao rehefa matoky sy manantenanao Jehovahandriamanitra fa tena hoe tsy sangamenatra zay fa tena hoe voaka-pandresy Jehovahandriamanitra izanirako tompo malala izay miasika zao fotoam-bavaka izao voaka-pandresy ho sangamenatra zay tompo malala fa tena hoe voaka-pandresy mandrakariva ary enopatra ny boky vaovao anopatra tena hoe hisy kely vaovao indray tena hoe misoratra ao fitiavana ianao indray tena hoe hanantenanao mandrakariva anay zay Jehovahandriamanitra milasy ny rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay ninina karazana ady aketrasy ny fahavalo izay mitady emely anay tsisy ambinina anay izany amin'ny aranao tompo sabata misaotra anao zay Jehovahandriamanitra matoky sy manantena anao zay mandrakariva isan'andro eo amin'ny fiainanay. Haleluya, amen. Misaotra ny ranavavy Fabiola hivavaka amin'izao fotoana izao ranavavitsika afaka miteny aho pastera ndao azy. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy antsika rehetrarehetra dia ary hivavaka rehetritsika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra rainay izay tsara indrindra misaotra betsaka anao izay satria mbola nampaherezinao androany tamin'ity sabatanao masina ity tena hoe misaotra betsaka anao izay Andriamanitra amin'izany teny mamy izay indesinao nampitondranao mpanomponao tamin'ity androany ity Jehovahandriamanitra ndreky izay Jehovahandriamanitra dia mibebaka aminao raha misy tsy fahatanterahana izay nataonay teto anatrihanao satria hitsapanay Jehovahandriamanitra izany fahotanay izany tsy famendrenana izy mitondra blocage eo amin'ny fiainanay mitondra tsy fahazahoanay valim-bavaka eo amin'ny fiainanay androan'izay Jehovahandriamanitra dia bebaka eto anatrihanao izay tsiraray aby Jehovahandriamanitra ary ankinao filatananao fa Jehovahandriamanitra satria fantatria Jehovahandriamanitra dia be dia be ny fahavalonay amana amin'izao fotoana izao ikenitohana amotika fiandravany fiainanay rehetrarehetra ny any amin'ny tontolo izay tsy hitany masonay fa fantatray fa anao no mahita izany Jehovahandriamanitra araka ny teninao teto Jehovahandriamanitra dia anao any ampandresenay ninona ny zavatra mety hoe miseho ny fiainanay Jehovahandriamanitra anao any amoakanay ho mpandresy Jehovahandriamanitra ny azo dia tsy izay retony mafabaraka amin'izany Jehovahandriamanitra dia ho any amin'ny fahavalonay ho any izany draty izany fa tsy hoaty amin'ny mpanomponao Jehovahandriamanitra dia misaotra anao fitiavanao anay misaotra anao fiarovana misaotra anao famivalim-bavaka izay fa omenao anay rehetrarehetra rehetra Jehovahandriamanitra satria trapanay fa Andriamanitra be fitiavana ianao Andriamanitra tsy mambelanay very ianao Jehovahandriamanitra dia isaoranay ianao sahady izany valim-bavaka izay fa omenao anay rehetrarehetra rehetra matoky ianao izay Jehovahandriamanitra fa ijoro vavolombelona izay herinandro ity Jehovahandriamanitra fiarovana
tanana ho any rehetrarehetra isaorana ianao zany vavaka isaorana ianao zany teninao izany Jehovandriamanitra dia raha laza voninahitra eo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Makasitraka indrindra anareo rahavavy mpamivavaka izay natao anareo teo. Andriamanitra manankirehefasoavana ny maro fitianareo dia mitombositra hatrany dia mitombo fahasoavana. Amaraparana ny fotoana antsika amin'izao fotoana izao dia hiditra amin'ny fiderantsika na hoe fiderana telotsika amaranantsika tanteraka ny fotoana androany dia aza dia notoritaintsika androany fa namadika ny pejy sapitana ny fiainanao Andriamanitra raha ny fotoandroany. Raha mino an'izany ana dia ianao hiara ifarideran'Andriamanitra aminay manao zava-dehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Alleluia. Miaraka amin'ny groupe izay maresika anaty fiderana androany.
sy ny zanany kely zanakanabaviny. Halleloia. Eo ihany tsika tsara be le ira vaovao zany notsika zany a irany zakavity mety miambena zao titran'izay angamba na ohatrohatran'izay. Halleloia. Eo ihany ary tsika rehetrarehetra anao ira fiderana anakiroa tsika maraparanantsika ny fotoana da ataovy zay mety ataovy zay mety fa ny amin'ny amana ngefa hokarakarainy amana Andriamanitra amany Mordekay tsy maintsy misandratra tsy maintsy eny ambony sovaly ny afaranao aiza le fiderana hosoratana anaty boky ny fiderana ataonao androany na rehetra ny tokantrano any tsisy mahitinareo fa ataovy fahitan'Andriamanitra eo raha Jesus,
Tiana. Mahafinaritra ny fiderana, amaranatsika ny fiderana ary araka amin'reto ekipatsika mahafinaritra groupe izay maharesy izay azo lazaina hoe maneran-tany any efa mihoatra ny firenena efatra misy an'ireo samihafa dia maneran-tany ireo, halleloia. Ao ny any Koweït, Arabie Saoudite, any Allemagne, any Chine, France, Italie, Suisse, izy koa mbola tsy voalaza to États-Unis, Madagasikara. Alléluia. Eo azo. Io ny amananatsika ny fotoana. Samimana metimety. Oraketo anaty goty ny fitadidiana ny fiderana an'Andriamanitra eto amin'andro. Tsika rehetra ny tokantrano any.
fotoanantsika manome fotoanantsika amin'ny alatsinainy amin'ny sivy sasany ao amin'ny fandarina vavaka fiombenana. Ny akiradio moa dia mandeha andro amanalina akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino ny onjapeo atsika. Samita iny tompo eo an'retodrentsika amin'ny alatsinainy mirary tontolo herinandro mahafinaritra be atsika tsisy ambinina aminao ny fehidina rehetra tsenao namboary namelezana anao. Samita iny tompo daholo sotra manahitra ny hatramin'ny farany. Alleluia, amen.